Kafaliana trany toboko lasy toboko vavy no iarabanantsika amin'izao maraina ny alakamisy fa 7 amby 20 ny volana May taona 1 amby 20 sy 2 zao. Kopokopa-tana nao antsika menakavy izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja na ny eto an-toerana zany na ny any ivelany. Na dia fafatra manokana isika Ambotro Manjaka, isika amin'ny commune Mahitsy, isika Nosiala sy ny Ambohibo iny mba resao satria be dia be ny zavatra ifampiresahana. Arabaina manokana toy izany koa isika ny andafindrika any satria dia tena mavitrika mihitsy ary mahavelom-bolo ilay azo atao hoe fanehoana fitiavan-tandrazana sy ny hoe fanehoana fahaizan-kina amin'ny mpiray-tandrazana zany amin'ny eto an-toerana. Ny itondrany ihany koa ny teny fankahirezana ho antsika izay mbola azo atao hoe miady mafy amin'ny retina menjady amintsika menakavy. Mitondra teny fampiononana ihany koa ho antsika mpiray-tandrazana izay lavo ny aretina, lavo noho ny etraketraky ny mpitandro filaminana, lavo noho ny asan-dalo, lavo noho ny adi-piainana satria dia hitantsika efa mamelo mafy ny kere amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao maro ny mpiray-tandrazana no hoe mamoy ny ainy tsy fidiny amin'izany azo atao hoe tsy fanjarian-tsakafo izany. Hitonana ny fankahirezana trany sy ny fampinionana za teo engany ka izy Andriamanitra itokisantsika no androtsaka amintsika ny fahasoavana isan'andro isan'andro. Mbola iveriny eto moa tena reveo ny hitondra ny famelabelarana fa izao aloha dia omeko ane iziko be Andrianjato ny fitenenana izay efa tafiditra amin'ny anjo an-tariby ao asa raha mandreno iziko lahy anao avy hatrany ny fitenenana. Manantra ny arahaba toko lahy sy toko vavy ary manasanao hanaraka ny fandarana Miara Manonja. Raha afaka iray volana ny fetim-pirenena malagasy itsingerina ny 20 volana Jona ho avy izao. Mila mandiny tena tsara isika taranaka faramandimby amin'izao 20 taona ny fahaleovan-tena izao. Efa manomboka miditra any amin'ny fisotron-dronono mantsy ireo zanaky ny fahaleovan-tena. Ary efa mila hitovy ny fotoana nanjanahana ny Madagasikara 20 taona sy ny fotoana niverenan'ny fiandrianana. Efa siekla iray mahery 1920 taona izay fepitaona nahavery fanahy ny vahoaka malagasy izay. Fepitaona tokony hahafahana mandrafitra tsara ny hoavin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Ny artikla 120 ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahadimy Frantsay ny taona 1895 no nanome lalana ny vahoaka malagasy hiroso ho any amin'ny fahaleovan-tenany. Izay milaza fa ny latsabato ny Assemblée législative n'ireo mpikambana ao amin'ny communauté française tamin'izany no manapaka ny momba ny fahaleovan-tenany tsirairay tsy misy raorao. Io no fahaleovan-tena tao anatin'ny communauté française azon'ny Madagasikara. Ny présidente ranana no namorona an'io teny hoe communauté française io nandritry ny fivoriana ny fanaovana tao amin'ny gouvernemanta frantsay satria ministra tao anatin'izany gouvernemanta frantsay izany Andriamatoa Philbert Ranana. Andriamatoa Philbert Ranana no lanin'ny assemblée provinciale ho filohan'ny repoblika ao anatin'ny communauté française satria maro anisa ny avy any amin'ny faritany izany hoe cause côtière no nalany any Dadabe Ranana ho président. Tsy voatamin'ny nandaniana any Francis Karabony ho prime ministre izany, prime ministre ny repoblika fahatelo no nisy ny antsoina hoe cause côtière fa efa hatrany amin'ny verenan'ny fahaleovan-tena. Talohan'izany aza moa efa ny fampiaya ny zanaky Madagasikara avy any an'indran-tany sy ny berina teto afovoan-tany ary efa nisy ihany koa nandritra ireo tolom-panafahana rehetra natao teto Madagasikara satria natahotra ny merina ny tanindrana sa mbola hiverina ny fanjakana andrina. Nanampy ny côté ihany koa tamin'izany ny mainty teto Antananarivo satria leo ny fanandevozana
fony andro ny mpanjakan'andriny. Dadabetsiranana raha teo dia olona nianatra sy nisongotra avy any ambanivohitra satria mpiandromby izy no lasa instituteur, avy eo lasa professeur certifié, dia lasa ministra tao amin'ny gouvernementa frantsay Michel Debré, vao tonga ho président ny Madagasikara. Noho izany mora taminy no nifandray tamin'ireo mpanao politika frantsay mpanjanaka. Hita taratra tamin'ny akoro politika ny fanaovan'ny Madagasikara maleo tena ao anatin'ny communauté française izany fahakingan'ny président tsiranana izany. Tsy avetrany mantsy dia niala tanteraka tamin'ny frantsay ny président tsiranana. Hainy mihitsy aza inakany fon'ny général de Gaulle ka nahazahoan'ny Madagasikara tombotsoa betsaka miavosa no ireo firenena afrikanina miara nahazo fahaleovan-tena tamin'ny Madagasikara. Tamin'izany mantsy dia atsapa fa very tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ry Guinée ny Sékou Touré. Ny Madagasikara kosa dia filamatra taty Afrika sy taty amin'ny tany andalam-pandrosoana tamin'ny ankapobeny. Tonga nianatra teto amintsika avokoa ny afrikanina tao amin'ny akademia militaire tany Antsirabe, ny ENAM teny Androhibe, ny polisy, ny RENEAM Mahajanga tao amin'ny marine marchande, ny fianarana dokotera tao kadinandrina sy mpifelantanana, ny posta sy ny fifandraisan-davitra teny Ivato, ny INPF teny Ivato, ny secrenina tany Dego. Nanana usine de montage na automobile roa isika teo Analakely ho an'ny Citroën sy ny Peugeot, teny Andraharo ho an'ny Renault. Nanana usine mpanao taratasy papimady teny Ambohimanambola, nanana usine mpanodina hazo ho lasa contreplaqué sy hazo ta ho lasa fitaovana fanondrena-trano panomady tao Moramanga, nanana usine mpanodina voatabia tany Ambatoboeny, nanana usine mpanao sakafo ambifotsy sezima teto Sonerana, nanana abattoir tsara tarehy teny Amdigy, namokatra huile d'alurite na ny bakolo zany, noix de bakoly moa ny tena filaza azy fa adikatsika tsotra hoe bakoly, menaka roplanina io izay novokarina tany amin'ny faritra Soavinandriny. Ny vahoaka malagasy anefa tamin'izany fotoana izany dia dimy tapitrisa monja. Niasa avokoa ny tanora tonga taona hiasa. Ny université namboarin'i de Gaulle ary nampitondraina ny anarany io eo Ankatso. Izany no Madagasikara Repoblika voalohany. Tsy mbola ny tombontsoa rehetra izany no tanosaina izany fa ny ambangovangony fotsiny. Na dia niraikitra tanteraka tamin'ny frantsay aza ny président Tsiranana dia nanana ny politikany manokana ihany koa teo amin'ny fifandraisany iraisam-pirenena. Nifandray tamin'ny olona rehetra ny président Tsiranana. Niaraka tamin'ny Israelianina izy satria ny jiosy irery no afaka mampifandray ny Amerikanina sy ny Frantsay. Ny jiosy Amerikanina sy ny jiosy Frantsay mantsy no an'izao tontolo izao, an'izao tontolo izao. Raha miala amin'ireo ianao dia tahaka ny voan'ny tamberitany. Niaraka tamin'ny Afrique du Sud ihany koa ny président Tsiranana na dia teo aza ny politikan'ny apartheid. Tsotra fotsiny ny fahamalin'ny président Tsiranana ny fanakianana sesilany momba izany, izay mahavoky ny vahoaka no antonasany io ilay politikany Tsibo. Tany Formose izy nefa tsy niady tamin'ny Sinetim-bahoaka, tany RFA izy nefa tsy niady tamin'ny Frantsay na koa RDA. Ny antoko SPD Allemand no nanome ny foiben'ny antoko PSD eo Antaninarenina eo. Foiben'ny francophonie sy ny secrétariat général ny présidensa amin'izao fotoana izao. Moboako avin'ny président Ratsiraka moa zany tatorina. Tao izahay no nilalao ascenseur voalohany fahiny kely. Ny baie de Narinda moa dia nomena any Afrique du Sud. Be tsara indrindra eto Afrika, 10 kilometatra ny sakany, 5.7 kilometatra ny lavany, 80 metatra ny halaliny profondeur. Tsy misy ohatran'izany eto ambonin'ny tany.
nosy manodidina azy eo moa dia mahavalananina fa tena ohatry ny paradisa an-tany. Ao ny nosy Antanimora, nosy Valia, nosy Kalakajoro, nosy Radama, ny nosy Ankare, ny nosy Saba, nosy Fania, ny nosy Sakaty, nosy Tanykely, Be de Courrier, Tsarabanjina, nosy Ara, Be d'Apasindava, nosy Mangabe, Parc national Montagne d'Ambre, réserve spéciale d'Ankara, hatrany etapin'ny tendrony Madagasikara any avaratr'izany izany. Ny nosy Tanykely ao amin'ny Be de Nosy Be dia aquarium naturel reconnu mondialement pour sa biodiversité naturelle. Izany ny fanamarihana ataon'ny mpahay sy mpakasitraka ny fizahan-tany eto ambonin'ny tany. Ny Be de Narinda moa dia port de plaisance misaika ho anaovan'ny afrikanina tatsimoa, izany hoe port itobin'ireo sambon'ny mpanankarena eto ambonin'ny tany. I Afrique du Sud moa dia fantatsika ny tantara rehefa lasan'ny président ranana ary nafindran'ny Afrique du Sud tany Maurice izany projet izany eo amin'ny waterfront ao Port Louis izay ahitana hôtel lehibe ary toerana fitsangatsanganana mahatehoty. I Madagasikara Hilton tamin'izany fotoan'izany dia any Afrique du Sud sy ny Israeliana ireo no tompon'ny petrabola lehibe indrindra tany am-polohany. Hitanay nananganana izany Madagasikara Hilton izany. Ary rehefa manao zavatra ny gouvernement an'Andriamatoa Filibert dia mitsinjo ny atao hoe mixité sociale, politika tsara tamin'ny aménagement des territoires izany, satria rehefa manangana zavatra lehibe tahaka ireny dia nanangana ihany koa izany vahoaka madinika sy ny salasalany ny cité 67 hectares, ny cité Ampefolo, ny cité Ambodiny Sotry, ny cité Akorondrano. Any amin'ny province dimy hafa dia nananganana cité avokoa ho an'ny classe moyenne. Tsara izany cité ny Canada izany tany Tomasina. Plage madio be, bain des dames ao Pasy Mazava io. Amin'izao fotoana izao tay fotsiny fangeren'ny olona izany bain des dames izany. Izany tompoko enimpolo taona ny fahaleovatena saingy tsy fantatry ny taranaka mampary izany. Heverina fa tena vendrana sy mahamenatra ity firenentsika ity. Tsy nisy nanoto azy raha ny fomba filazan'ny zareo. Tamin'izany rehefa manao ny fanjakana dia asa mahasahana ny ankolafom-bahoaka iray manontolo hatrany ambany indrindra ka hatrany amin'ny mpanevohy faratapony. Nanamboatra ny 67 hectares ny président ranana dia niera tamin'ny conseil municipal Antananarivo renivohitra izay vao nanomboka. Ny fournisseur-na briques tamin'izany fotoana izany dia ireo izay nanana patente ary nanjaka tamin'izany mpanao briques namboatra manjaka avy sady tsy maintsy nampiasa ny norme ny 11-22 cm izany ho an'ny vatam-briques izay noforon'ireo teknisianina nivoaka tamin'ireo sekoly teknika teto Madagasikara. Izany nananganana ny génie civil tao amin'ny complexe scolaire an'Ampefolo. Tsara tokana taty Afrika ny complexe scolaire tao Ampefolo io. Izany hoe ny tinam-bary dia hoe rehefa manangana zavatra ny fanjakana dia velona sy mahazo tombotsoa sy ny anjarany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Fa tsy hoe mangina fa izahay izao no mitondra. Aza be baraina dia efa miasa izahay baka plus 22. Anaovana azafady tompoko. Tany États-Unis ny tenako dia ratsiraka no miantsony ny olona fa lava loatra no hoe fonjon andrenjato fa safindamo. Izany hoe
relaza anerana ny tany ny président fideratsiraka fa tsy nisakana sy hanohitra ny tsy mety nataony izany toejavatra izany. Ny taona raika amby valopolo sy sivinjato sy arivo ny tenako nanomboka nanao gazety. Ny taona roa amby valopolo sy sivinjato sy arivo tafiditra tao amin'ny RNM. Resaka roapolo minitra tamin'ny tale Simon André Nelson dia izahay tafiditra tao amin'ny Radio Madagasikara ny tenako. Fa nanohitra nanohana ny monjajonona kosa tamin'izany fotoana izany ka nahazahoany vato roa amby valopolo isanjato any fahavitandrina ny tasy nandreseny ihany koa teny Tsimindano ary nahalala tsara izay monjajonona ho député de Madagasikara teto Antananarivo renivohitra. Ny taona sivy amby valopolo sivinjato sy arivo dia nanohana ny manandafy Rakotondriana ny tenako. Nefa ratsiraka tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny hery. Nambara mihitsy tamin'izany fa ndrenjato sisy no MFM ao amin'ny radio. Ary izany ny tsy mba nandefasana tany an-dafy. Izany rehetra izany tsy nanakana ny foto-kevitra ny joroko ho APFM. Rehefa nijoro ny fanavaozana ny taona sivy amby valopolo sivinjato sy arivo tao amin'ny firaisana voalohany etsy Analakely izay Andriamatoa Emilson Randriamansinoro no lehibe amin'ny firaisana lanim-bahoaka tao tamin'izany fotoana izany dia nanaraka ny pasteur Andriamanjato ny tenako. Io no antoko politika nahazo miasa ivelan'ny mandatezana miaro ny tolom-bevotana voalohany teto Madagasikara. Tamin'ny andron'ny avant-garde de la révolution malagasy izay no dikan'ny Miara tamin'izany fotoana izany dia nasain'ny amiral nanao rebranding nanova ny foto-keviny fanaraka tamin'ny révolution avokoa dia nitoko tao amin'ny mandatezana miaro ny tolom-bevotana. Ny MFM lasa MFM MFT miaro ny fanjakana sy ny tolom-bevotana. Ny UDECMA lasa UDECMA KMTP komity miaro ny tolom-bevotana. Ny AKFM lasa AKFM KDRSM kongresy miaro ny révolution socialiste malagasy. Ny monima lasa monima Kamizimbio. Fanavozana irery ivelan'ny mandatezana mialolalana ny fivampentry izao tontolo izao. Mialohan'ny fandravana ny mur de Berlin vokatry ny perestroika fanavozana ny dikany sy ny glasnost transparence ny dikany politikan'ny Gorbachev filohan'ny Soviet suprême tany amin'ny firaisana sovietika tamin'ny fotoanandro. Ny taona raika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo volana novambra no rava ny muran'ny Berlin. Ny pasitera tamin'io no nitarika ny tolona teny amin'ny 13 mai. Nandrava tamberaka ny manda teto Madagasikara. Tamin'ny ora farany ratsiraka président vao nahatsapa faratsy ny tandriny izy dia ho rivotra namosan-kena ho lanin'ny tolom-bahoaka mba mihodiny. Miongana ratsiraka saingy niveriny indray ny kosikotiera. Nolokoina kosikotiera iravony vazabe dia lasa premier ministre ho an'ny régime parlementaire tamin'ny repoblika fahatelo. Nijoro ny akta Ingavelo ny Serge Safomaovo. Ny tanora manampahaizana no fanondratsiraka ihany no niposesika niditra tao. Niseho lany indray ny tsy fifampitokisana teo amin'ny merina sy ny tanindrana. Namorona mpanao politika vaovao ny amiraly tafaverina teo amin'ny fitondrana ny taona 1970. Lasa be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra i Marc Ravalomanana. Ny asan'Andriamanjato no tao aoriany fa resiny lavitra be. Tsy nahay namaky nisy ny natao teto amin'ny firenena ny dikan'izany. Efa namelarana i tapis rouge mihitsy ny asan'Andriamanjato tamin'izany fotoana izany nandritra ny tena nanjomba.
natahotra mafy ny PDS na Antananarivo renivohitra la protégiré Andrenjafy tamin'izany fotoana izany fa sao hiteraka korotana ny fanapahan-dalana teo amin'ny devant ny poste Analakely. Zany metoky azy izahay tamin'izany fa io basculement ny prototype AXE ho OCB numérique io no miampita roa arivo. Faly ny olona ary tsy misy ny konaina mihitsy tamin'izany. Raha vony sy zafy miady, iny asan'Andriamanjato no hanitsaka ny tapis rouge. Raha ny tokony ho izy dia ny asan'Andriamanjato no lany ben'ny tanàna raha vao nanitsaka ny tapis rouge efa fantatra tamin'izany fa tsy ho lany izy ho ben'ny tanàna. Mbola nanaovana parady politika ihany tamin'izany ny hanarenana ny fintany. Nantson'ny amiral ny bureau politika ny akafem fanavozana dia ny avoloha. Nambaran-datsiraka fa tsy tokony latsaka maira iny asan'Andriamanjato fa raha milatsaka dia ho deuxième. Nambarako tao reny fivoahana tao tamin'izany fa azo ialany zany tetiky atsiraka izany. Avy hatrany dia midémissionna tsy ho minisitra dia miembotra avokoa ny candidat hafa rehetra satria mila acte courageux ny merina satria alternance géographique no zavatra miandry ny firenena. Izy moa manana principe. Ministra ratsiraka raha teo izy ko rariny raha niera tamin'ny ratsiraka ny tenany melohany ny idirana amin'izany fifidianana izany. Vokany filany iny asan'Andriamanjato. Ny tenako ny laza fa tsy mila miera. Talohan'izany rehetra izany dia misy ny propagande présidentielle natafaverina ny président ratsiraka teo amin'ny fahefana. Tao amin'ny quartier général ratsiraka tao amin'ny fiaro etsy ambe filoha dia nanao ny MTO zavatra ry mamy ratovy malala ministra olon'ny Pascal Rakotomavo Sissoky satria mila avotana eo no renina tsiranana reniny ny fidy azy. Firatsiranova tetika namany andro nabivaly ka nafindra teny amin'ny samy manana olon'ny Elias Akbaralifas nanaratsy asan'Andriamanjato pastera teny amin'ny firaisana mivantana ary deuxième taorian'ny président par intérim Ratsirangonana Norbert Razala. Nampelifony tao amin'ny assemblée tao amin'ny fandaharana ny tao amin'ny RNM nitondra ny propagande tany hatrany amin'ny 5 isan-jato. Izany rehetra tsy mila Andriamanjato izany resira ary tsy mila anarana afaka hainao tsara izany resaka rehetra izany. Izany mbola atao hoe adversité merina sy côtier. Ilay efa tokony ho lany andro raha ohatra ka tena ampivoatra any Madagasikara isika zanaky ny firenena vonintsiady ary tsy matao masomena tsy matahotra ny hanao politika tena izy eto amin'ity firenena ity. Izay indray no kely fantatro tamin'izao marain'izao. Veloma tokla veloma tokoka. Ankasitrahana hatrany ianao Zokobe Vonisoa Andrenjato nitondra n'izay faneho-kevitra sy famelabelahana izay.
rehefa avy miaino ny olona takazy moa isika menakavy dia mahatsiaro mihitsy hoe voky fahalalana ary tafita ihany koa ilay azo atao hoe fahendrena sy fahaiza-manao raha teo anatiny ny sehatry ny fitantanana ny raha-pirenena. Izany hoe mbola manana olo-manga ny firenentsika, mbola misy ihany ireo miezaka mametraka amin'ny toerany an'izay hoe mamalagasy sy ny hoe tokony lalaka izorany ny firenentsika izay. Ankerezina satria na dia ao anatin'ny ady sarotra azy, na dia ao anatin'ny hoe fialana amin'ny antso-jay maro isan-karazany sy ny azo atao hoe fanelingelenana ny zo fototra izay, fa nitsakitsahana mihitsy moa zany fa tsy hoe fanelingelenana fotsiny, satria hitantsika tsara ny raha ny fanenjehana mahazo ny zoky be Vonsoandrenjato sy ny zoky Guy Maxime Ralaisieno namoana andreny didy reny noho izay fanio-kevitra, noho izay fitsikirana amin'ny fitantanana ny raha-pirenena. Inona moa ilay hoe tsikira natao tamin'izany fotoana izany dia ny filazana marina, ny fitanisana ny zava-misy, ary indrindra ny firesana sy ny fametrana ny aia ny mety hoe ho avy n'ilay firenena malagasy mihitsy. Ka anomezana ery azy ireo zany, amezana fankarezana azy ireo zany, na dia amin'ny alalan'ny antso tarobeza dia mbola mezaka ihany isan'andro raha mbola misy koa fotoana ka afahan'izy ireo miantsehatra amin'ity Miara Manonja mamitsika ity dia mbola mezaka izy ireo. Eritreretintsika tsara ny hoe aprofo kely anankiray fotsiny, tsy sanatry ny vava hoe fitorana voninkazo be fahatany, fa na ny crédit lany isan'andro aza nefa ny tena ankavaliny izany tena mandona fo, fa izay moa le hoe fitiavan-tandrazana tiana apetraka. Somary nitsidika kely any Ambotrimanjaka ianao toy zoky be Vonsoandrenjato, marina tokoa izany ny amin'ny hoe izay le azo atao hoe kolontsaina na ny hoe fomba fitadiavam-bola mihitsy koa aza angambany ny amin'ny fahaiza-manao briky izay indrindra no anamafisako an'ilay antsoavina ataoko teto, satria ao anatin'ny fotoana fikarakarana mihitsy zany fiatrena mihitsy ny tao-pambolena manaraka. Satria raha ohatra ka Ambotrimanjaka no tena miantsehatra mafimafy koa na hoe miara-miasa amin'ireo teknisianina izay vatona sonotry ny tany, inona fa ho ahita vokatra maro amin'itsika ary sitraka amin'izany daholo ny voaka Antananarivo, mba tsy tenenako hoe ny voaka Madagasikara, satria samy manana ny faritra izay azo hoe lemaka moa mahavoly ary mahavita taona antsika malagasy mihitsy raha ohatra ka tena imasoana, raha ohatra ka tena jerany fotony mihitsy ireny lazaina fa 20 isan-jato tatsaha ireny. Ny mampalelo amin'izao fotoana izao mantsy dia raha mijery ny gazety isika na ny ainao manjery na radio zany na ny televiziona dia tony mifanohatra amin'izany no mitady isy, satria mitady ho very toky, mitady ho iraviravin-tanana ilay ponina ao anatin'ny vohatra misy azy. Noho n'inona? Noho ny afitsiko ny asandalo, noho ny afitsiko ny fanjakazakana, noho ny afitsiko ny dalo ambony latabatra, noho ny afitsiko ny ramatahora isan-karazany. Velabelariko kely izay ny amin'ny hoe ny asandalo. Voatsela ny tany amin'ny faritra Tsimihiny nisy azo atao hoe mpitandro filaminana maty, fokon'olona maty maratra noho izay asandalo izay. Ny tany amin'ny faritra Andirana izay efa nitondran'ny namana solombavam-boaka teto Fanamarinana ny hoe nafoizana hainy malagasy, izay mpitandro filaminana malagasy no namono azy. Izay le hoe herisetra amin'ny samy vaoka ato anatiny. Voaingana koa ny faritra Atsimo, namoya mpiray-tandrazana ihany koa tsika noho ny ateraky ny tsy fanjarian-tsakafo. Izany hoe ahafatesana olona daholo zany eto amintsika, na ny areti-mandringana, na ny asandalo, na ny fahantrany ny anoanana, na noho ny ateraky ny izay le hoe herim-pamoretana ny amin'ny samy malagasy izay. Tsy taky ny sainy eritreretina intsony raha izany. Voaingana ny kompania mpitaterana airmaty initantsika iny ny varina any amin'ny fahaiza-po, satria n'inona? Banky ropotra ilay sosiete malagasy efa nitondrana fanazavana tety ihany koa zany. Maneriny amin'izy tia tsy isika hoe manosika ory dia hoe tsy ho fantatra zao tontolo zao le zava-misy, fa hienatra ho an'le firenena ngeza, hienatra ho an'le firenena manan-karena toa antsika zao, ny hoe aty amin'ny laharana gisitra isika raha mitandro firenena afrikanina namana. Voaingana moa ny filoham-pirenena Paul Kagame no nametraka mihitsy ny hoe
miezaka moa zany ary mametraka viana no hoe mba tsy ho mpanompo intsony ny vahoaka ao aminy, mba tsy ho mpiasa intsony ny vahoaka ao aminy, fa nametraka mihitsy izy ary nitondra ny sain'ny tena nakany amin'ny fotoana fahampanjaka tany, fa ohatra ny misy hitovizany ilay fomba fijery, ilay tanjona ary le fahendrena tia napetraka ao amin'ny firenena izay tantaniny. Totra ny fomba fijery tamin'ny mpanjaka Andrianampoinimerina tamin'izany fotoana izany, izay niezaka mihitsy ny nampavahoaka teo aminy, na tamin'ny alalan'ny fifandraisana izany, na niara-teny izany, na niara-pomby izany, na niara-kolotsaina izany, na dia teo aza fahasamihafana. Tsy hitantsika tsara ny arakaraka ny faritra misy atsika no mahasamihafa, na ny fomba amam-panao, na ny teny, na ny kolotsaina, ary indrindra fa ilay toe-tany ahafahana mametraka ny rafitra matipaika hitsinjovana n'ilay farim-piainantsika, ilay sosialitsika. Fa ain'Andrianampoinimerina mihitsy no nametraka ny hoe ranomasina no valam-pariako. Tanjony iray ngeza-piary fanampy tiana napetraka tamin'izany fotoana izany, indrindra fa ny amin'ny fampantroana ilay vahoaka ao aminy. Izany hoe tsy nitondra mihitsy mizana mitsindrin'ila ao anatin'izay fitantanana ny vahoaka malagasy izay, fa saika nahazo tombon-dany avokoa tao anatiny vohatra mihitsy, nisam-bohatra mihitsy. Amin'izao tsika efa miengeza dia nisam-paritra, fa tamin'izany fotoana izany nisam-bohatra mihitsy nahazo ny tombon-dany arakaraka ny fombany, araka ny fahaiza-manaony, satria samy hafa na dia hoe mamboly vary azy. Fa ain'Andrianampoinimerina no nitsinjo an'izany, ary ainy niezaka ny natakatra ny hoe raha izao ny toe-tany mety isy, raha mety isy andro ratsy atsoatsy dia manao ahoana ny vokabary. Isika tamin'izany fotoana izany nanana ny ambom-bava na vita taonantsika marina fa mitombo nisy antsika amin'izao fotoana izao 27 millions d'habitants, fa teo ilay fahaizana mitsinjo lavitra izay, na le amin'ny teny baiko hoe anticipation. Ianao raha hitondra izany dia efa tokony mahafantatra mihitsy hoe inona le hoentinao. Raha ho any an-tsaha ianao dia mitondra entana ianao, zavatra ilainao ho any amin'ilay saha hoentinao le izy. Raha ho any an-tsaha ianao mila mitondra angady ianao, mila mitondra force ianao, force, mila mitondra sobika ianao, mila mitondra zesika ianao, mila mitondra ny vary hoaninao ny atoandro ianao, mila mitondra vilany ianao zany, mila mitondra ny sira ianao sy ny etsetretsetra. Fa raha mitondra ianao raha hoe ho any an-tsaha dia hoentinao le entana tokony avitanao le asanao any an-tsaha, dia hoentinao zany ny enta-kelinao dia ny angady fotsiny no hoentinao, vitanao ve le asa. Tanteraka ve le tanjona tianao tratrarina izay nampananteny anao fa ho any an-tsaha anao ary nao le asa ianao ary ho vitanao le asa, hitondra vokatra ho ao amin'le tany. Ny zava-misy ankehitriny manahirana fa tohatra ny tsy izany. Rehefa mipotra ny asan-dalo any atsy mahamoizina aina malagasy, dia tao manahirana mampanontany teny hoe mba misy mpitandro filaminana ve eto Madagasikara. Raha député solom-bavim-boaka any eo hevitra 3 farany ambany ny miantrana eo amin'ny 13 mai, faraky ny farafahakeliny zany, akoatra ny amin'ny sisiny boriboritany rehetra, fiara mifono vy be dia be amin'izao fotoana izao, anaovany dahalo defi mihitsy izany fitandrona filaminana izany hoe tsy maharaka azy, tsy mahavita ny ninona momba azy, satria fantany fa na dia ilay piso nampanantenaina azy hidetektena ny omby izay mivoaka na miditra na ny movement hatramin'ny hoe mombamomba azy tsy vita. Ary ny zava-doza ao anatiny, rehefa jerevanao nge ilay lazaina fa dahalo mpangalatr'omby, mbola mitrongo voahomany hafa tsy misy dalo tafita mihitsy reto hoe nanam-bola be. Ny dikan'izany misy manaramy izy ireny, misy dalo ambony latabatra ary misy tsy maty manota amin'ity tany sy ny firenena ity. Raha ho resantsika hoe hatramin'izay nge efa nisy dalo e, marina izany fa ny firongatra izy no tsy mitovy. Me mahazo vahana ary rehefa izy ny tonga amin'izay hoe maleo monina ny mpiaramonina ilay mponina ao amin'ny taniny izay, leo monina mihitsy noho ny tsy fisina fandriampahalemana, noho ny misary ao aminy. Izay le tsy fahaizana mijery tsy na le niteneniko tetsiny hoe arakaraka ny toe-tany ao aminy, arakaraka le fomba amam-panao ao aminy,
Arakaraka ny fahaiza-manao n'ilay tatsa na ilay vaoaka mivelona ao amin'ilay taniny no hijerevana ny politika mpampandrosoana hita tanana ilay firenena. Fa tsy hoe politika mety eto Antananarivo dia mety any Midongy atsimo. Na hoe fampandrosoana eto Antananarivo dia eritreretina hoe tena loatra mangory, tsy mitovy zany. Raha eto amintsika mety eto amintsika ny fanaovana foto-drafitr'asa ngeza be mijoalajoala toy ny building. Fa raha ny lemaky be tsy mitatatra fotsiny na ny lemaka loatra mangory na ny ao marivoay no ananganantsika foto-drafitr'asa building dia efa tsy mety zany. Zay losika tsy mitovy arakaraka ny toe-tany sy ny fomba ary ny fivelomany le olona ao aminy. Fa saingy tsy voajery meloha zany. Tsy haitsika ny nametraka an'izay le anticipation zay. Tsy haitsika miprevoir ny loza voajanahary toy ny tiareto mandripaka ety, na dia efa fantatra meloha azy, na dia efa nampiomanana meloha azy fa misy ange zany. Raha tsarotsika tsara mbola namelo mafy ny tazomoka tamin'ny fotoan'andron'ny amiraly Didier Ratsiraka pe son aminy. Fa mbola tsy voan'ny tazomoka ny zaza any an-dakilasy dia isaky ny zoma zaraina ny vakinina, zaraina chloroquine. Asaina mivatsy rano avy an-tranony hoe mizara ny vakinina amin'ny herinandro. Izany hoe mbola tsy tratra n'ilay aretina anao fa efa hainy miaro an'ilay hery fiarovana ao anaty. Nanana politika ny filoham-pirenena ty aloha Philbert Tsiranana ny amin'ny hoe politika ny kibo ary na vita tena ara-tsakafo ny malagasy. Mba farafaratsiny misy ampahangeza ao anatin'ny fiainanao zany misy mia. Toy zany tamin'ny andron'ny filohajaina teoloha Marc Ravalomanana, raha nametraka an'ireny lorena ange izy tao vody ala, raha nametraka an'ireny fanodinana menaka ireny ange izy tao Tamatavy, ary raha nametraka ny tiko isaky ny Madagasikara ange izy isaky ny renivohim-paritra. Ilay lazaina fahafitiavan-tena fa inona ny zava-misy. Firy ny malagasy ny sitraka ary ny asa ny velona tao anatin'ireny. Firy ny azo atao hoe mpisehatra na ireo opérateur tena niaina malalaka mihitsy satria voaéquilibré ilay vidin-javatra teto amintsika. Tsy ny vahiny mihitsy ny nanjakazaka tamin'izany fa mpiaramonina malagasy izay niezaka ny nametraka mihitsy ny maha-malagasy atsika. Arena ny fananana olona ohatran'izany. Ary ilay ilony resahako teotsy na nisy loza voajanahary tahaka ny inona azy dia tsy nisy mihitsy fiakaram-bary midangana be ohatrany amin'izao fotoan'izao satria teo ilay filet de sécurité mifilaza azy. Ka izay le politika hita tanana ny ndraharaha-pirenena izay, ilay ozaka hoe tokony mifanentana mifanaraka mihitsy amin'ny toetrandro, mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny, fa tsy mangala tahaka be fahatany amin'ny andro ivelany izay tsy ho tratratsika na oviana mihitsy raha izao politika mpita tanana ny ndraharaha-pirenena izao no misy. Mahagaga moa amin'izao fotoan'izao tany saina mafy mihitsy ny hoe nitokana foto-drafitr'asa atsy mandoko ny efa vita teo aloha ihany nefa tohatra ny hita, tohatra ny zavatra efa mitsangana ihany ny kitihana, raha vaina potehana azy ary tsy tavaverina amin'ny laoniny. Hitantsika tsara mampikaikaiky amin'ny Majunga izay namoahana elita maro ary azo atao hoe efa patrimoine mihitsy efa lasa vakoka izany gymnase eo a Majunga zany. Fa ny zava-misy satria tsy ianao ny nanao azy dia potehanao ilay izy ary ny zava-tozy hatramin'izao tsy misy fikitihana na dia ny kely azy. Miresaka ny lalana etsy soavy masoandro makany Ivato izay fantatsika tsara fa mifiloha teo aloha Era Jonara-Mampianina nanao azy. Dia amin'izao fotoan'izao misy mikitikitika mitady hametraka ilay fefy, tsy fefy moa zany fa ilay trottoir amin'ny sisiny. Izany hoe ametrahana vato zany amin'ny sisin-dalana avisy havanana. Alatahaka be fahatany ny loza mety ateraka zany loha ilay tsy fahaiza-manao dia ity. Iny lalana iny hitantsika tsara mihitsy fa deux voies mifanena ny avisy havanana zany. Tsy misy manasaraka ny leo avoana azavaiko amin'ny fomba azahoantsika azy. Izany hoe raha ohatra ka sanatry ny vava misy loza mpiarakodia amin'ny lalana iny zany, izay mety eritreretina raha misy manao dépassement amin'ny tsy tokony ataony, ka miezaka miala fotsiny ianao amin'ilay sisin-dalana dia midona amin'ilay vato be eritreretina apetraka eo. Raha tsy zany ianao dia manao fasefase satria tsy misy tsony zany ahafahanao miala.
raha ohatra ka misy an'izay olona sendra mamy torimaso na mamy ny alcool na mamy tsy fantatra amin'izany familiana fiarakodia zany, izay le tena enketo mangala tahaka be fahatany fa tsy mandinika mihitsy ny hoe aiza ny fiatraikany io. Raha hitantsika tsara ny lalany eo mare masay quatre voix io, fa quatre voix miavaka tsara mihitsy ny hoe ity miekavy, ity miekavanana. Tsy misy mihitsy zany loza mety atahorana satria voasaraka eo ampovoan'io io lalana io. Iny azonao atao tsara mihitsy manisy arofanina amin'ny sisiny raha ohatra ka tiananao an'izany, ary tsy adalana andremo to didiratsiraka ny tsy namefana zany atao hoe diky zany, tsy asiana ninina mihitsy ary mety eo ambadika angambany azo eritreretina satria efa karana moa ny tompony iny lalana amin'ny so mandrakizay sy ny anina iny. Dia ilay mpivarotra izay malagasy miezaka mba mivarotra n'ilay vokatra kely ao amin'ny faritra misy azy no voaelingelina ao anatin'izany, no voatsembatsembana ao anatin'izany. Inefa ilay teneniko teny hoe hatramin'izao mbola tsy hitantsika mazava ilay politika maharitra, ilay fampandrosoana maharitra ahafahantsika evoaka malagasy tena miaina ao anatin'izao fantrana lalina mahazo antsika izao, indrindra fa ny ampitso rehefa tena Andriamanitra ho tava voaka anatin'ny krizy sanitaire. Mikaikaiky moa isika mpitatitra amin'izao fotoana izao ny hoe mba resao ary ho resahana ny hoe tokony mba hivoha amin'izay ny sisy tany, tokony mba afaka hivelona amin'izay isika fa ajaina ny fihepetra ara-pahasalamana marina zany. Raha ohatra mantsy ka misy ilay atao hoe mesure d'accompagnement, tsy dia mampanina ihany no mieritreritra ny hoe efa misy tosika kosa ho anareo fa aloha mba miaritra kely aloha. Fa ny mesure d'accompagnement tsy misy ny fiainanao manjavozavo be ny ihany, ianao efa voaka amin'ny trano hipetrahanao satria tsy malofa trano, ianao efa manomboka boka ny trosa, ianao efa manomboka ny varim-pananana, ilay amiana ara-pahasalamana, ilay azo atao hoe fanampiana ara-tsosialinao nefa nitao tsy hita, ny vola be nefa nitao eny mitobaka eny ndraindray, tsy mila manatrika ny some satria efa tsy manana trosa be ohatran'ireo afrikanina ireo, amatsy volan'ny komoro ho mpanondrana fa tsy ho mpanafatra, tsy hitanao anefa zany. Dia mitaky ny mpitatitra amin'izao fotoan'izao ny hoe aleo izay mba hiasa fa vonona kosa naja n'ilay fepetra ara-pahasalamana izay tohatra misy manao any amin'ny sisiny any, afaka mandeha somatsara any ary mitena zava-doza dia ty raha fivoriana fahamoriam-bahoaka ve misy ohatra ndreny miseho isaky ny fitetezam-paritra ataonareo reny, mita kosina ary misy mihitsy aza ny tsy manao ary vava sy orona. Fa ilay mpitatitra miezaka ny mihitsy ary tena mitalao mafy mihitsy satria noho ny tsy finanankanina. Izay teneniko izay, ny mpisehatra anatin'ny fizahantany moa efa tsy lazaina intsony, ny mpampianatra efa tsy lazaina intsony, hatramin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana mikaikaiky. Samy tandondomin-doza daholo zany ny fiainantsika malagasy rehetra satria no ninona. Ilay fandraisana décision, ilay fandraisana fanapahan-kevitra tsy tokony mandeha any amin'ny tokony ho izy, tsy makany amin'ny lalana tokony alehany mihitsy. Ny resaka lalana moa teo ny amin'ny hoe mety loza teraka zany fandraisana fanapahan-kevitra tampoka zany hoe ho fifenana sisin-dalana anankiroa amin'iny soavy masoandro makany Ivato iny, fa raha ny aratsy ny lalana eto amintsika ihany koa izay tokony sehatra anankiray ahafahana mampandroso, ahafahana mitondra fampandrosoana satria ny vokatra tokony hifamezivezy ary ahafahana mifampitsinjo mihitsy amin'ny tsy tokony akarany vitim-piainana zany. Fa ny mifanohatra amin'izany misy ny eto Antananarivo renivohitra aza ambany maso talaky maso be eto tenenina foana fa ny Indrajao ilay fampiarana n'ilay décision raisina hoe mihidy daholo mibary tsy mampanina zany, mitondra loza ho an'ny tanora koa reny, fa saingy kosa natao an'izy zany lalàna zany, natao an'le bara majinika ve fa tsy mba natao andro glasé siry kolbera sy ny sasany. Misy bara ny vo, misy papandihy ary tsy misy mijery hoe maninona reny, miala tsy fa glacé mizaha roa ndray mpivarotra glace sy restaurant, fa ndray tena fampandihizana mihitsy eo Analakely centre ville eo vo
ny PMU-bet anizy mivo, takosona ohatra n'inona, ary mitondra saritaka ao amin'ny fiarahamonina misy mivo ara-dalàna. Natao an'iza le lalàna? Rehefa iza manao inona dia mety, fa rehefa iza mba miezaka ary ny tena zava-doza ny mampalahelo dia ty le vaoka aza mbola miteny ary mbola mangataka ny hoe aleo zay mba hiverina amin'ny asanay amin'izay, fa atao ohatra ny misy ihany le olona afaka mitakosona be tsy handraisana fepetra, tsy voakitikitika mihitsy ao anatin'izany. Amaranako ny fandraisam-pitenenako mitondra hafatra kely aho andreo azo atao hoe mpanabe, satria ahoana tokoa moa ny eritreretintsika fahampandrosoana nefa ny vahoaka ao aminy, ny 80% ao aminy bado. Masika le fomba hitenenako azy fa zay ny zava-misy, tsy noho ny sitrapontsika le abadona teneniko eto, fa ilay politika mpanjakana mihitsy mieritreritra nitondra fahampandrosoana tampoka eto amintsika eto mihitsy. Hitantsika tsara ny olana tampitantana izany ministeran'ny Miara manokana fampianarana izany, izay zavatra tsy takatry ny saintsika eritreretina mihitsy mba himpirina nan'olo minisitra noho n'inona, atosoana mampime mba tsy hitenenako hoe mahateza ary mahakriko mieritreritra azy. Raha atao ny statistika mety ozy any amin'ny 9% isan-jatontsika malagasy ihany no niveau CEPE, 9% masaitsika manisa na ary masaitsika mamoaka amin'ny fahamarinana any amin'izany. Tsy ilay isika vaoaka malagasy ny resahako eto ny hoe adalantsika, fa raha mipetraka somatsara, raha mipetraka amin'ny tokony ho izy ny asany izany ministera tokony hanao ny asany izany, izay nanadrodrona antsika tamin'ny fotoan'andro moa, satria rehefa nizara kit scolaire ny filoha teo Olomarika Valomanana, ny zaran'ireny tablie ireny mba hitovy lanja ary mba hitovy lety ny zanaka malagasy. Amin'izao fotoan'izao nge raha mandingotsika ohatran'ny sarotra ny teny hoe misy sekolim-panjakana zany, semi privé misy eto, satria na ny antony, raha misy fonctionnaire anankiray ao anatin'le EPP dia mpampianatra fram mameno azy, fa mpampianatra fram izy mameka rama tsy ny ray aman-dreny, semi privé zany amiko, fa tsy école publique mihitsy. Any ka lasa tandrefaka, satria na ilay mpampianatra miasa ao aminy azy mba manontany itsika mpampianatra fonctionnaire hoe mba ohatrinona karahamanareo, ny tena zanaka mpampianatra dia mahafantatra an'izany, mba manontany mpampianatra amin'ny EPP ambara tonga fototra, na miteneny isika milaza azo manam-pahaizana baka plus 24 ireo raha ohatra ka tsy nandalo ny ambara tonga fototra, fa mba manahoana ny fijerevantsika izany mpampianatra zany amin'izao fotoana izao. Kely karaha manolo fonctionnaire rehetra namany arovotra pataloha, manao kapa skobido mandeha mianatra, mba jirevo reny rehefa manao le fiche individuel kely ny mpianatra dia misy an'le hoe carrière envisagée, fa na iray azy ao tsisy miteny zany hoe anao mpampianatra zany, tsy misy. Anao dokotera, anao mpitsara, anao ingénieur, anao piloty, anao rehetrarehetra, fa ny mpampianatra zany tsy misy miteny an'izany intsony. Ka asa anahoana isika malagasy raha ohatra ka tsy misy mpampianatra intsony? Neny amin'ny mpampianatra mpikaroka aza moa mba azo atao efa mba manana ny toerana, fa dia mitaraina mila ho isa-taona neny amin'ny nijery manontolo, mila ho isa-taona hoe dia tsy voalohany indray neneny ohatra zao, dia mba ohatran'izao. Mampalahelo ny zava-misy. Io moa efa nanakianan'ny Banque mondiale antsika tamin'ny mémorandum économique izay nataony ny hoe marefo dia marefo ary latsaka ambany mihitsy Madagasikara, na amin'ny ara sosialy, ny amin'ny fahampandrosoana indrindra fa ny lalana. Ny ara sosialy moa sy ny tsindriny manokana atao mihitsy ny hoe indrindra fa ny fambolem-bary, izay sakafo fototra atao mahavelona antsika malagasy, ary noko fa ny firenena maro mihinana an'izany vary zany koa. Ary indrindra ozy izy fa ny capital humain, ary eo le henatra ho atsika, eo le henatra ho atsika.
satria raha isika voaka malagasy maro anisy no resahako teo ny hoe tsy ampy ilay politika hoentina mampianajanaka izay fa nampitondra atsika azy mahay ve izy ka ohatr'izao ny firenetsika mampametram-panontaniana zany tena mahay ve ka mahatonga ny firenetsika ohatr'izao tena mahay ve ka mahatonga atsika gisitra amin'ny larina ohatr'izao fa dia isika malagasy isika mpiray-tanindrazana no aoka andinika aoka makafaka tsara ary aoka tena isaina lalina mihitsy ny hoe andraikitra izy zany tokony ho fantatritsika mihitsy fa manana andraikitra amin'izany isika ny mampalelao anatiny na itsika azana indray tsy mahatsapa tena mihitsy hoe isika ngeka mandoa hetra isika ngeka mitondra anjara fampandrosoana aminatin'le firenetsika na netra mivantana na netra tsy mivantana impôt direct ou indirect rehefa mividy andreny zava-pisotrotsika reny misy hetra alaina amintsika mividy solontsika misy anjarantsika amin'ireny mifokazigary sika misy hetra indirect amin'ireny fa atsika misy nitotra tsy mahatsapa hoe mandohetra isika angalana vola mihitsy aza ndraindray amin'ireny zavatra ataontsika ny vovokotany na ny commune na ny district ireny fa maka izy reny vola ireny ary manino tsika tsy miteny hoe nalohanay ny etranay nanaovana inona aiza le fampanantenana manao ahoana ny fiainantsika mihoatra amin'izay fa dia totra amin'ny vola arinany akaty fotsiny satria izay le fandraisana ndraikitritsika izay le tadiavina ilay participation citoyenne mihitsy mila mandray tanana an'io tsika ary fandraisana tanana tsy voatera izany teneniko zany fa na isika tsy manarototra bombo eny amin'ny arabe azy dia efa mandray tanana isika amin'ny hoe fampandrosoana ny tany misy atsika satria amin'izay fotoan'izay tsy manana ny liana ndraikitra ntsony ny fitantanana ny dra-pirenena ny hoe ka ny vola tamin'ity nandrofanay le fako tetsy rehefa haitsika voaka malagasy ny hoe mandray tanana izay ny hoe isika dia tsy handoto ninina isika dia tsy hanimba ny foto-dravitra azy isika raha teo tsy mpandravo fa mpanangana ary rehavantsika mihitsy zany hoe isika tsy naman'izay memitra isika tsy mpandravo isika tsy notezaina tamin'izany isika kosa vonina mihitsy nijoro amin'ny fahamarinana sy ny hoe aiza ilay tamberina ambidy aiza ilay tamberina ndraikitra tokony hisotrahantsika voaka malagasy ankasitrana moa ny filohajaina ty alombaka valomanana ny amin'ny fidinana fotony fidinana fotony sady mietsena zoany zany azo ny atao mihitsy mandeha tongotra na dia any avany dia komakanotsolo ary azy tsy tokony voelingelina amin'izany izy ary tsy tokony hosakanana amin'izany izy fa ny mampalelo ary mamenatra ao anatiny olona andeha etsena ary andraiky ny mihitsy amin'ny lehibe ny mpanohatra azy ny mihaino ny voaka malagasy ny hoe inona le marary anareo tsy miteny ny mpanohatra lazainareo efa tsy mahavita ny asa ny mpanohatra ary maivana ny mpanohatra rehefa manao zavatra ny mpanohatra mihaino ny voaka malagasy hoe inona le marary satria taditsika tsara fa mananjo izy afantatra an'izany ary mananjo izy tondra ny anjara brikiny ielana amin'izany fahoriana mahazo voaka malagasy zany fa tsy zakatsika le izy satria na ny antony isika ianareo mihitsy ny mahatsiaro tena hoe efa faible ianareo mihitsy ny mahatsiaro tena hoe sao dia misy zavatra hafa ao ambadika ny zavatra hafa ao ambadika zany dia mifatsapahny voaka malagasy hoe mipakany aminy ve ilay fampanantenana nataonareo taminy ny ao ambadika zany dia mivoaka malagasy mahatsapany hoe tafa ohatry ny mety ny zavatra iainany zany ny ao ambadika zany ilay vahoaka mihitsy nefa mahatsiaro hoe tsara zay président Valomanana tena aminao ny izahay zay zavatra ihaino rehetra teny izay daholo no entsika
tsy nisy na irezaka ny teny taminy any inona ty ianao fa zay nandalovany rehetra dia antsoantso vonjy tsy hoe taraina fa miantso vonjy mihitsy hoe vonjy eo izahay fa maty izahay dia tsy tahotra tsenatra malagasy mananjo ifamezivezy ifampiresaka ihany koa amin'ny vahoaka mitovy aminy amin'ny gazy mitovy aminy fa dia mpitandro filaminana no miodiody amin'ny trano fonenana izany filoha teo aloha Marc Valomanana zany isika rehetra no aoka andinika ozy ateo isika rehetra no aoka hitsakotsako hatramin'ny lisin'ity fandarana Miara Manonja ity ny hoe inona moa zany no antom-pisiny inona no antony hoe ifampiresahana eto foana ary inona no hoe tsy mahakify sy mahaketraka hatramin'izao izay no hitondrako ny mandram-piona mandram-pitafa amintsika satria efa eto moa ny namana solombavam-bahoaka député Fetra ko dia omeko anao avy hatrany ny fitenenana monsieur le député. Isaorana ianao namana Erika nanome ny fitenenana ary isaorana ihany koa nitondra izay faneho-kevitra mafonja dia mafonja izay ka dia ao anatin'izany nitondrana ny arahaba ihany koa ho antsika rehetra mpanaraka sy manaraka izao fandarana Miara Manonja izao anaovana kopakopa tanana manokana ny eny amin'ny boribory-tany fahadimy ary ao anatin'izany ianareo eny amin'ny fokotany akadidramamy anakaiky mahazo iny sy ianareo eny amboda ary ianareo eny ambatomaro izay toerana nanaovan'ny filohan'ny mpanohatra président Valomanana fitsidiana ifotony fitafatafana tamin'ny vahoaka teny afaka maly mantsy ka ny voalohateny dia ny fisaorana nareo ponina rehetra teny amboribory-tany fahadimy izay ahitantsika neo malagasy rehetra avy any amin'ny lafy valinosy amin'ireo faritra 220 misy eto tsy fantatrao tsony moa na 220 na 320 efa raha mahita ihany ny toetra sy ny fanaon'ity fitondrany ity hatramin'izao tsika miteny zao dia tsy fantatsika na 220 na 320 fa dia isaorana ny vahoaka rehetra ny boribory-tany fahadimy tamin'ny fandraisany zany filohan'ny mpanohatra izany niaraka teo amin'ny mpanaradia azy isaorana toy izany koa ireo avao amin'ny RMDM rehetra nyrafitra misy ao ny tanora sy ny rehetra mpanolo-tsaina fiolefitra ny faritany filiara sy ireo izay tonga nanaradia ny président Valomanana tamin'izany fidinana ifotony zany nampiseho famendrehana tokoa ianareo nampiseho fahendrena satria dia atao anatin'ny filaminana no nanatanterahana an'izany ary ny tena naikio moa dia tany natany ora farany ara vao samy nahafantatra fa hidina teny ny filohan'ny mpanohatra dia président Valomanana izany tsy nisy ny fanomanana nefa reny ny arahana hita tamin'ny ainao manjery ireny ny zava-nisy teny amboribory-tany fahadimy ary isaorana ihany koa président fa tao anatin'izany fitsidiana nataon'izany fiainona ny etaetany vahoaka fiainona ny maharary azy fiainona ny vetsivetsipony fiainona ny fitarainany zany no ambety teny ny rehetra teny tamin'izany nefa dia nitondra ihany koa izy satria najaina voaja izany ary voaporofo amin'ny alalan'ny sary ny fanajana ny fepetra noho ny maha ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana sy ny fanakanana ny fipariahany valanaretina izany fitsidiana nataony teny ifotony izany ka dia manamafy an'izay fisaorana izay ho antsika teny amin'ny boribory-tany fahadimy ka mino fa ho fakatahaka ny teny amin'izany distrika fahadimy zany ho an'ireo distrika natoerana maniry na mety heritreritra ho tsidia ny filora Valomanana ka dia araky ny teniko mbola mafisiko fa tsy nisy fiomanana tsy nisy fanomanana tsy nisy nahalalana ny tompona andraikitra eny fa na dia hatramin'ny mpanao gazety ary dia tsy nisy nahafantatra hoe isy ny fidinana iny fa reny sary azo tany reny dia sary n'olotsotra ka eto indrindra no hitondrako atao hoe valiteny fanazavana na taorinany filazana nataon'ireo fomba ny fitondrana fa hoe nanaparitaka aretina indray
ny filora valomanana tamin'izany fitsidiany zany irato ny maso ianareo vahoaka no mitsara ianareo ny mpanelanelana ianareo ny tompony ny fanapahana fa dia izao tsy eo amin'ny fitondrana akory dia manana ny rarina manana ny marina foana fa taiza ny toerana tsy nalehan'izy ireo na teny Antsonjombe amanjatony amin'ny arivo ny olona ny voriana tany Atsirabe tany Amboasary sy Atsimo taiza tsy taiza ny namoriana olona fa rehefa ny filora valomanana izay manao ny asa amin'ny mampanao politika azy amin'ny mahafiloha amin'ny mpanohatra azy no midina manao an'izany asa izany mifampitafa amin'ny vahoaka dia miorooro ianareo matahotra ianareo fironinareo daholo zao atsangatsy amanorana rehetra izao ka mbola anohizako an'izany ihany a dia nisy ihany koa no nilaza hoe politika fotsiny ireny fa inona marina moa nataony fa tsy politika mpanao politika anie ny filora valomanana e akoatra ny tena mampandrara azy iarahan'ny rehetra mahalala zany fa inona no ataony fa tsy politika filohan'ny mpanohatra lany ara-drary ny ara-dalàna eto amin'ny firenena malagasy izy eto amin'ny tany sy ny firenena tiako ampatsiahivina n'izany namana rehetra sy ny vahoaka sy ianareo manaraka n'izao fandarana izao hoe iza moa no filohan'ny mpanohatra na ara-dalàna na ara-drariny tsy misy afa-tsy ny filora valomanana efa nekeny rehetra eto anivon'ny fanoherana izany tondrako fanampanazavana ianareo inona no antony izy ny tonga faharoa na dia nisy arina atao hoe osoka sa tsy lavorary sy ny kajikajy maloto tao anatin'ireny fifidianana filoham-pirenena fa nandefitra izy ho tombotsoa ambonin'ny firenena dia faharoa izy nisy ny elanelam-bato teo amin'ny raha araky ny vokatra navoaka ny CNI tamin'izany fotoana sy ny ACC tamin'izany fotoana mantsy dia teo amin'ny tsy ampy 100 ny elanelan'izany nefa ny arahana eno ny arahana andre miaraky ny teniko teo ny arahana hita ny osoka sy ny tsy fahalavorariany zany na ny fikarakarana na ny resaka lisy mpifidianana sy ny zavatra maro sy ny osoka tao anatin'izany fifidianana zany tafiditra faharoa ny président valomanana mangina izy nanajatena nandefitra no ny tombotsoa ambonin'ny firenena faharoa koa ao anatin'ny lalàny mpanorenana dia voalaza fahaorinan'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka no iresahana ny resaka izay filohan'ny mpanohatra rehefa vitsany iza ihany koa no manana sy olom-bavam-bahoaka irereto ato anivon'ny fanoherana tsy misy afa-tsy ny atoko-mpanohatra dia nytiako Madagasikara izay ao anatin'ny RMDM inona ny mbola tadiavinareo fitondrana akoatr'izay ametraka fa ny filora valomanana araka ny teniko no filoha ara-drariny sy ara-dalàna hanitokana na fenon'ny fepetra ahafahany mandray izany atao hoe fitarihana ny fanoherana izany fa inona ny zava-nisy no nitahotra reo tena efa miariary fantatrareo fa marefo ianareo anatrehan'ny vahoaka tsy manana ny hery toy ny ianareo noho izany tahotra zany dia ohatra ny tonga tampoka moa ianareo teo amin'ny fitondrana fa izany lalàna 2011-03 izany lalàna 212 tsipika 3 dia ny vola volaina Andriamatorandro Rajoelina sy ny mpanaradia azy sy ny ekipany tamin'ny taona 2009 anareo izay tsy mahalala ny vola volainy dia nampandaniny dia nylazaina falany na tsy nandray anjara tamin'izany ara ny fanoherana amin'izao fotoan'izao satria resaka hafahafa ny tao anatiny tsy maninona nanaiky ihany foana ny taty mpanaradia ny filora valomanana fa ny tena olana sy tena atao hoe tsy mampome tsony moa izy fomba fiteny le hoe mampome fa mampalahelo izy satria navoaka zany lalàny zany tamin'ny taona 2012 sy ny avy ny filohan'ny repoblika inona no any sisana andrasana tsy nampiarana an'izany lay atao hoe didy fampiarana lay didy fampiarana voaka ny mpanatanteraka fa nienaena teo ny andriandry teo satria nieritreritra hoe tohatra ny tsara loatra angambany izany ka hitararaha amin'ity tsika zany satana dina amin'ny feny mpanohatra izany dia niketriketrika indray ry araky ny teny namana teo baka plus 22 24 36 inona no atao raha tsy kombakomba ny manam-pahaizana mipahay lalàna
no ny tombontsoa manokana sy ny fitiavan-tena dia novanandray izany. Dia inona no natao? Nampiasaina le fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, nampiasaina hoe nangatahana ny heviny. Dia namoaka tokoa, dia namoaka ny heviny tokoa hoe tsy fanoherana atao hoe nasionaly, fanoherana tsotra fotsiny no voaresaka, voalaza nyo lalàna 2011-03 fa fanoherana eny anivon'ny parlemanta, eny anivony antemiera. Dia nareo ve mihevitra ny olona dia ho adala? Mety maro no mety tsy malala n'izany lalàna zany, fa misy koa ny manam-pahaizana. Ny tena koa nisan'le tsy manam-pahaizana amin'izany lalàna zany, fa fahalalana kely varavety ianao nanany tena. Fa nananana fahalalana na tsy nanana, pejy vitsivitsy fotsiny zany dia afaka mamaky ny rehetra, fa misy amin'ny teny gasy dia misy amin'ny teny frantsay. Ny teny mpanara-baovao nitsikera, nanao antso ny tato anivon'ny fanoherana. Ny teny ra manam-pahaizana nanao toy izany ihany koa ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena. Fa enoy izany ry azon-damosina, izahay izao no mitondra dia tsy avoaka anay fotsiny didy fampiarana io fa zay tiana ihany io. Tena tsofoka le atao hoe nisy tolo-dalàna, satria avy any amin'ny solombavam-bahoaka mitondra ny anarana nisy solombavam-bahoaka IRD, tolo-dalàna Brunel laharana aotra raya tsipika 720 sy 2 inona ny voalaza ao? Lazaina fa ho asiana fanitsiana izany lalàna mifeny satan'ny fanoherana izany eto Madagasikara. Mbola tsy mivoaka ny didy fampiarana, mbola tsy nampiasaina. Tena hita indray ry lalitsaina rehetra fa hoe misy tsy mety io, satria tsy mety aminy. Izy tsy mijery ny tombontsoan'ny malagasy na ny tombontsoa iombonana, fa tsy mety aminy io dia izy ny eo amin'ny fitondrana dia hovany io dia natolotra. Dia kofehy manara-panjaitra ny rehetra, tsy tena nisy zany ady hevitra izany tao anivon'ny antemera-pirenena, fa baiko no azon'ireo mpanaradia azy dia asena manao boloky mamerina fotsiny ny baiko ny mpanatanteraka. Tsy misy le atao hoe fanasara-pahefana na fisara-pahefana, fa dia tsy mandinika araka ny teniko manao boloky mandany vita. Na alohan'izay nge misy zavatra azo natao hoe afaka ny fampiresaka tamin'ny fanoherana tao anivon'ny mpanohatra fifanatrera tamin'ny mpitondra, afaka ny fampiresaka tamin'ny fiarahamonim-pirenena na firaisamonim-pirenena, tamin'ireo manam-pahaizana sy avaram-pianarana. Tena atao hoe mahalala izany atao hoe lalàna sy ny lalam-panorenana indrindrandrindra. Fa zay indray le kajikajy nareo zay efa iarahany rehetra mahalala, efa miariary toy ny vaiakandrina. Vakina fotsiny eny ianareo vakina fotsiny fomba fanaonareo hoe inona indray zao ny betizy na ny adalàna ho ataon'izao mpitondra ankehitriny izao izay milaza moa fa manana ny maro anisany. Nefa izay tsy resy lahatra amin'izany raha izao tsika miteny zao, fa ny solombavam-bahoaka ny manana ny maro anisy ianareo, ny be ny tanàna manana ny maro anisy ianareo. Ianareo irery ny ao anivon'ny antemerandolona, tendritendrenareo fatany teo reo gouverneur nitsakitsahana reo raha lampanorenana ireo no mireresy misehoseho eran'ny tanàna eo. Sasany ary mohatra amin'izao mbola misy tsy voatendry ihany, tena mampimerana anareo. Dia izany rehetra izany nieritrretareo fa mafy be ve ianareo? Matoy ianareo miemotra lava, mandroso miemotra, mandroso indray mandeha ianareo manao dingana iray mandroso dia manao dingana 2-3 miemotra. Zay ny zava-niainana teto nanomboka tamin'ny 7 ary ny tena olana tamin'io dia ianareo izay nakakery ny fahefana tamin'ny 7 no sa nampanao référendum aiza ao anaty lalam-panorenana aloha ny misy an'izany, fa afaka manao an'izany fitsapakevy-bahoaka zany ianareo. Nataonareo rery tany zany, nanao hitsin-dalana ianareo, nidikainareo sy nitombena anareo ny lalàna velona misy teto amin'ny firenena. Demokrasia zany no resahana, fantatrareo tsara ny tena atao demokrasia fa hodinareo fanina dia zao ihany zay tiana ihany io, zao ny zava-misy. Ka dia reny iverenako ny teny amin'ny fitsidihana nataony fotony nataony ny rahavalomanana hoe fampiresaka izy ny lamina ny teny. Marina tsy mipetraka toy ny tany am-piangonana fa ny lamina afaka mifamoivoy ny fiarakodia, nyresaka tamin'ny mpitatitra izy, nyresaka tamin'ny mpiatsena, nyresaka tamin'ny mpivarotra,
nyresaka tamin'ny vahoaka anatrany atokantrano satria nandeha elakelatrano mihitsy izahay fa tsy teny anarabe tsy nisy endrika fanakorontanana teny tsy nisy trano voaroba teny a tsy nisy fivarotana voaroba tsy nisy trano may a ary isorana re mpitandro filaminana fa anisan'ny nanampy a tamin'ny resaka fifamoivozana satria tonga dia nitangorona ny vahoaka tsy niatso izay na olona anankiray aza fa navelom-panantenana ny olona nahita ny filora valomanana tsy araky ny tenenin'ireo mpomba amin'ny fitondrana hoe tsy faly ny vahoaka ndao ifanatrika dia hitondrana isara ianareo faly velombolo ny vahoaka nahita ny filora valomanana tena faly izy fa dia sasa moa dia tena miteny fotsiny a araky ny teny ihany koa rona telo ao anatin'izao mpanaradimy fitondram-panjakana izao sisa samy laza samy teny hoe mbola mety a zao atao fitondrandreo dia tsy mety a ny ataon'ny mpanohatra fa nakaiza le zato ambiny nakaiza ireo le sadasady eo anelanelany tao tsy hita hoe mpanohatra tsy mpanohatra nefa laza niditra vondrona niaraka amin'ny vondrona maro anisa tsy sity ianareo roa telo sisa hoa samy joro no ny enatra tsy mahita ho lazaina tsony ianareo ka lainga ny filazana ihany koa fa nisy gros bras avoy ny sary fa tsisy gros bras teny fa olona tonga amin'ampony a nahatazana ny filora valomanana ny fampiresaka dia naneo ny vetsivetsiny a ny alahelony a ny fahasairanany a ny fahantrany ary ny laza mihitsy toy izao ny zavatra reheteny anisany santionany reto fa tsy ary ho voaresako le satria nisy ny fotoana izay tsy niarahako tamin'ny teny fa tavela tany farafara tany ny tena na ny dité sy kafe hohanina maraina ra président tena misy fotoana tsy ahitana n'izany tsony tsy ahitana vola hividianana izany ny mpianatra izany moa dia tsy hitanao itsony zay anaovana azy hoe ahoana moa no ahitana vola na ho an'ireo le mampiana-janaka eny amin'ny sekoly fanabeazatra fototra ny fanjakana iteny koa any amin'ny EPB a tena tsy vita itsony zao ihany koa ny tenin'ny mpivarotra izahay mpivarotra ary a betsaka lavitra no ny mpividy rena iteny zany reny filora valomanana niaraka taminay sy ireo solotena ny satsokajy nivony RMDM izany ary nisy ara no ny teny mihitsy fa ny sakafondra malagasy amin'izao fotoana izao raha ny entana vidiny na ety amin'ny mpivarokena na ety amin'ny mpivarotra voamaina na eny amin'ny mpivarotranana dia toy ny dia hanao tsikolona le vahoaka iza ny tompona andraikitra amin'izany zavatra izany santionany ao anatin'ny maro izany a feo a re ampitaina amintsika izany ka dia araka ny teniko teo hoe aleotsika tsy mifanaratsy e zay lazainareo mandainga fa izao hoentin'ny pirofo fa tsy faly amin'ny vahoaka raha ny fakahita sary mbola mametraka ny fanantenany amin'izany filora valomanana izany hoentin'ny pirofo fa tsy faly hoentin'ny pirofo fa nisy gros bras teny entin'ny pirofo fa nanaparitaka valana retina ny filora valomanana hoarina amin'ny zavatra ataonareo lava io teny mbotsinjombe araka ny teniko teo to tsy miteny ianareo rehefa misy olona raha nandeha tamin'ny hainao manjery omaly be lavitra no reny olona reny tany akiriry tany atomasina nisy ny jiolatratra tangorongorona ny olona tsisy manao aritava ary to tsy miteny ianareo e misy ireo toerana rehefa nidresahako zay tamin'ny fiakarako teto tamin'ny herinandro lasa iny misy toeram-pilokana tsy bary izy fa toeram-pilokana izy zay tangorona ny olona toerana mihiboka io toerana mihidy dia miloka ny olona misy fanabadona ao misy fandrendrehana saim-bahoaka misy tena atao hoe fampantrana vahoaka ao anatiny fa ho vahiny ny tompon'izany orinasa izany fisotro toka misy tavoangy eo tsy mivarotra toka le ao fa misy an'izany erana Antananarivo tsy misy miteny nampitandro filaminana na ny ministera aiza ianareo mpanaradian'ny filoam-pianana fa ny filora valomanana midina tsy mampandre dia lazaina fa manaparitaka za mampome ka izay a no amaranako aniny atao hoe fanamariana kely a sy fisaorana atao amin'ny mponiny boribory tany fahadimy manontolo ary mino fa tokony ho fakatahaka zany a ho an'ireo namana izay any amin'ny distrika rehetra misy any a ny amin'ny hoe manao zavatra pilaminana tsy manakorotana fa nefa miaino ary azo ny atao zany araka ny teny namana erika teo na avy any Antsiranana ary izy ho any Tuiliara azo ny atao zany zay tiany atao io mivezivezy fa malagasy izy filohan'ny mpanohatra izy na tsy sahanareo ara ny laza fa nitahotra ny président Ravalomanana no mahatonga anareo
manovanova ny lalàna io izay mieritrretina fa lanina ihany koa ao amin'ny antemeran-doolona amin'io androany io ka mitodika aminareo loolona tenako efa ianareo mianakavino ao efa lokotokana ny ao efa zavatra mandeha ila fotsiny no ao misy manam-pahaizana ao anatinareo misy mahay resaka sosialy misy samy manana ny ainy ao anatin'io zao fa mba mieritrereta ihany ianareo alohan'ny andaninareo an'io izany lalàna izany satria miarana hita ny zavatra tsy nety tao anatiny zany atao hoe forsinina ampandaniana sy didijadona ataon'ny maro anisa nampandaniana ny teny amin'ny antemeram-pirenena io tolo-dalàna Brunel laharana aotra ray 7 sy 4 io mba mandiny mieritrereta ihany hoe teny hitondratsika any amin'ny fitoniana ve zany zavatra zany teny hitona fampandrosoana amin'ny resaka fanaovana politika eto amin'ny firenena ve zany fomba fanao izany satria araky ny teninay ombieny dia hoe ianareo ve mieritreritra anareo eo amin'ny fitondrana eo foana sa rehefa tsy eo ianareo dia tonga dia any dia very anjavony any sady tsy hompanohatra tsony ny tsy mpitondra fa ho adiny tanteraka hatramin'ny anaranareo sy ny anaran'ny atokonareo mety zany ny zava-misy angamba ka mahatonga anareo manao an'izao ka dia mieritrereta ihany misy ilay boky kely izay indramiko ny voasoratra ao anatiny boky kely mitondra ny lohateny hoe inona natao demokrasia izay soratany ndrijateny ao anatiny sy ny rehetra moa zany dia nadika avy amin'ny teny Alemanina ty boky ty soratany Paola Becker atao anatin'ity zay azo angalana hevitra tsy mpanao politika gasy ty tsy avaty amin'ny fanoherana nanoratra an'izao boky zao izay tena ilaina ny fisian'ny fifanoherana tsy ankiato mikasika ny tsy fitovim-pijery sy ny ady hevitra ateraka izany no mamelona sy mampivoatra ny demokrasia tsy manana anampiana tsy manana analana mbola mitohitoy izao ihany koa amin'ny ankapobeny tsy azo atao ny manao fanitsinana ny lalam-panorenana raha tsy misy ny fanekeny ny ao nivom-pifanoherana izany ka zay zany mahakasika n'ity zava-misy amin'izao fotoan'izao ity sy fanirian'ny fitondrana ametraka fanampenam-bava ny filora valomanana anakanana azy tsy hitarika ara-dalàna izany fanoherana eto Madagasikara izany dia mbola mitoy ihany ny zavatra voasoratra ato ny mpanohatra ny natao hivoy ny tombontsoa izay tsy omen'ny gouvernemanta lanja ary izy ihany koa no miantoka fa efa niadiana hevitra kahalalahana sy no alalinina avokoa ny olana maro-potitra rehetra tena nisy marina ve izany nisy fandininan' izany ve tao amin'ny antemeram-pirenena mba haverenao aminay hoe ry mpikambana ny maro anisa ry baka plus 24 36 tsy fantatra intsony ianareo maro anisa manjatony eo amin'ny antemeram-pirenena io
tsy nisy izany sahana ny milaza fa tsy nisy izany dia mbola mitoy ihany ny voasoratra ato ny atokony maro anisa dia tsy tokony anova ny fitsipy-dalao izay miteraka sakana ho an'ny mpanohatra. Inona nefa ny nataony ny fanohatra amin'izay zavatra ny tenenin'izay ary voasoratra ato zany zay ny teneniko hoe tsy lalam-panorenana ity vondrona sy fikambanana tsy miakina iraisam-pirenena no namolavolany tia ho tory lalana ho vakivakiana angalana hevitra dia mitoy ihany ny tantara ny atoko-mpanohitra dia mibanjina ny tombotsoa amponina izay ny antony nidina amin'ny filora valomanana fa tsy voatery vatsy anao sosialy aiza misy soratra an'izany hoe mivatsivatsy tany anamehana inona moa ny tenin'le namana ray niaro ny fitondrana tao tsy mba nitondra ninina fa aiza misy aiza voasoratra izany hoe tsy maintsy mitondra zavatra rehefa itsidika iaino zay dia efa ampy any vahoaka ary faly izy nandrean'izay afaka namoaka ny vetsivetsipony sy ny fahatsiarovany ny izany atao hoe fampandrosoana efa niainga fiainana tena netinety kokoa noho izao tamin'ny fitondrana ny président Ravalomanana zay ny zava-nisy teny tsisy afaka milaza zay mifanohatra amin'izany ianareo porofoy aminay amin'ny alalan'ny sary fa raha tianareo ho averina ireo angatahana eny amin'ny anao manjery amerina ny teny rehetra nataon'ny vahoaka dia ho gagy ianareo ka zao aza ampiasonina sy aza badona le vahoaka fa tsy misy izany zavatra ny teneny ireo namana sy olom-bavam-bahoaka ireo dia mbola mitoy ihany ny resaka ato hoe ilaina noho izany ny fananana ny fahalalahana amin'ny ankapobeny ary manazava tsara ny zava-misy sy toro ay aviany fotony eo ihany koa dia mbola tsy diko izay le nidina amin'ny président Ravalomanana filohan'ny mpanohatra tonga faharoa tamin'ny fifidianana manana sy olom-bavam-bahoaka aorinany maro anisa aorinany fitondrana zay misy amin'izao fotoana izao inona mbola tadiavinareo inona moronina indray nareo fa tsy izy ny filoha ara-drary ny ara-dalàna tarika ny mpanohatra ary efa nekeny rehetra zany teny amin'ny fivorinana atao teny amin'ny Carleton roa taona latsaka kely lasa izay raha niona teny ny akamaroan'ny mpanohatra mety misy mpanohatra tsirairay mety tsy nanaiky izany zay le demokrasia ary izay ny mahalany zara ny zavatra rehetra fa izao ny mahafeny ny fepetra hany mahafeny ny fepetra tokana mahafeny izany dia ny filora valomanana sy ny atoko-mpanohatra izay tarihany mitoy ihany koa ny resaka ato hoe misy an'izao ny ato mahakasika ny hoe evi-bahoaka toanana mba ahomby ho an'ny fanoherana dia izany hoe fisin'ny evi-bahoaka na atao hoe opinion publique zay mahatsapa ny zava-dehibe na zava-dehibe azy sy afaka manolotra fanakianana mitera-bokatsoa ao amin'ny fiarahamoniny iray izay mandray ny fifanoherana ho toy ny zavatra mamokatra ny mpanohitra dia afaka mampiditra ny heviny sy mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra fampijoroana ny demokrasia mitazona ny zara asa mpanelanelana ny vahoaka amin'izany satria ny olo-pirenena no mifidy ny mpitondra amina fe-potoana voafaritra mialoha izany no antony mahatonga ny olo-pirenena ho afaka mifidy malalaka any amin'ny tany tena atao hoe demokratika tena ianjakany demokrasia fihevitra maro ireo noho izany izay ahafahany mifidy zay mendrika indrindra ka ny amin'ny firenena maro any Afrika arany tany amin'ny taona 20 tany ho any araka ny voasoratra ato ihany dia ny atao hoe dina mpanohatra na ny sata mpanohatra na foto-dalàna mikasika ny asan'ny mpanohatra dia ny zany arak'izany vokatra zany niaro ny mpanohatra amin'ny jadona veriko indray mandeha niaro ny mpanohitra amin'ny jadona ataony ny fahefana-panatanteraka sy ny atoko eo amin'ny fitondrana ary zany rehetra zany dia amin'ny fitondrana fanomezana ny mpanohitra ny herijika mitovy mba handresy le firenena amin'ny fifaninanana demokratika ohatr'izay so lohatr'izay ny zavatra voaresaka tao anatin'ity boky ity tsy boky tsy ny mpanohatra na amin'ny président Ravalomanana akory no nanoratra n'ity fa fangalana hevitra ihany ary fomba nahatongavan'ireo olona ireo tany amin'ny fampandrosoana zay misy azy amin'izao fotoana izao ireo mpamatsy volantsika rehetra ireo ireo angatahantsika vola lava lazaina fa tsy arahana miasa ireo avy any no mivoahany zao dia inona indray no mbola olazainareo ny amaranako ny fanaisam-pitenenako dia mahakasika ihany
izay lalàna tolo-dalàna natolotry ny solombavambahoaka Brunel izay laharana mitondra ny laharana oatra ray 724 ary efa nitodiako mba andray fanapahan-kevitra feno fahendrena sy ny fahamendrena peritreretana tena toy ny ray aman-dreny anareo sénateur satria fantatrareo fa eo ny atao hoe discipline ny atoko misy anareo ny voahanareo ny vondrona politika fa jereo ny tombontsoa am-bahoaka mijere lavidavitra kokoa mihoatra no ilohan'oronareo io ianareo inona no mety fiatraikany io orindrinao te nitondra marina any amin'ny fitoniana sy fampandrosoana ve ny fanakombonam-bava ny mpanohitra toy izao ataon'ny fitondrana mpanatanteraka izao tena misy fe le fisaraha-pahefana eto ireny ny arahana hita reny ny ACC zay manara-drenirano mba nadio ihany niditra teo le mpikambana tao anatin'izany teo aloha fa nivoaka teo dia naloto nasiso nandisy fanantenana ny vahoaka sy ny mpanara-baovao nandisy fanantenana ireo mpailalàna mitovy aminy satria natenaina anirina no nampivandravandra naka volotany lasa nanao politika ka ao anatin'izay lalàna zay indrindra dia ambara izao anio izao fa nitakininy aty anivo ny fanoerana ary efa niteneniny reto namana ny fandimy teto anivo Miara Manonja zany hoe didy fampiarana ihany ny lalàna 2011-013 izay ianareo ny namolavola azy taorina ny fahakalana kery ny fahefana nataonareo tamin'ny 7 nampandany anio ianareo tamin'ny alalan'ny référendum mipromulguenareo io tamin'ny 2 tsy navoakanareo hatramin'izao tsika amin'ny teny zao ny didy fampiarana fa inona no natao nahodikodina teo indray le saim-bahoaka nampiasaina le ACC nalefa indray le fanabadona mba ahafahana mamitaka azy satria ao anatin'ny fahantrana le vahoaka dia io novana nolazaina fa fanotsiana natao fa tsy fanotsiana natao fa fanovana ifotony fanovana tanteraka ny fanahy fanovana ny votoatiny zany hoe sata amin'ny fempanohitra sy ny toerana tokony isy ny fanoherana izahay aty anivon'ny fanoherana izay ao anatin'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara ny anivon'ny mpanara-diny filora valomana anatin'ny RMDM dia manambara fa tsy hiditra ary tsy anaiky io lazaina fa fanotsiana natao tamin'ny alalan'ny tolo-dalàna Brunel io ho fanovana zay asatam-panohitra satria iaraha-malala fa tahotrareo ny filora valomanana ny tahotrareo ny mpanohitra misy zay fantatrareo ny tanjany misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao no antony anaovanareo sinema anodikodinanareo resaka toy ny fanaonareo dia ampandaninareo anio satria iaraha-malala ny tsy fahombiazanareo fa raha mahity zany mbola resaka hafa amin'ny fotoana manaraka zany indray fa efa betsaka ny resahany namana rehetra teto nandritran'izay fotoana manaraka dia averiko amafisiko tsy miditra ary tsy hiditra amin'io izahay fa raha ianareo no mandany an'io dia fironoray zay mpanohatra tianareo ampidirinao fa raha ny fanoherana taria amin'ny président Ravalomanana dia tsy hiditra ao anatin'izany rafitra izany fa mitaky ny zavatra tokana takiana dia ny didy fampiarana ny lalàna zay fanolaniana tsy mbola nampiarana na indray mandeha aza dia efa novana sahady ahoana moa no ahitana fa tsy mety izy raha tsy nandramana ny fampiresahana nisy ve fampiresahana tsy nisy ihany koa zany fampiresahana izany fa dia bondongerina hitsidalana sanatria ny vava inona ny fiteny azy tena hoe fa nitsakitsahana lalam-panondrenina sanatria lohamboto no nanatanterahana sy nampidirana nampandaniana izany zavatra zany ka tsy azo ekeny zany tsy misy miditra izahay tsy misy miditra ao anatin'izany rafitra izany satria izay no toromarika izay no lany teo anivon'ny fanoherana na iza fa ny fantatry ny aty amin'ny fanoherana dia filoha valomanana filoha radrariny filoha radalàna ary voapirofo zany tamin'ireo fifidianana rehetra ny fandimby hoe tsy misy afa-tsy filoha valomanana no filohan zany rehefa tsy zay dia tazomoanareo rery ihany io izany lalàna zany dia firony zay mpanohatra tsy nahazo ohatra fainga ohatra ray apetrao amin'izany toerana zany na eny anivon'ny antemeram-pirenena io na eny amin'ny antemeran-dolona dia ho hitantsika eo ny toyany fa ho tsarain'ny tantara ianareo ho tsarain'ny vahoaka ary ampafantaranay ny vahoaka izany ketriketrika maloto sy masiso nataonareo izany zay moa le teniko teo hoe tsy mba natsona ny firaisamoam-pirenena tsy mba natsona ny mpanohatra tsy mba natsona ny manam-pahaizana tsisy natsonareo dia tonga amin'izao fotoana zao tsika ka ny fotoana manapetra ihany ny namana solombavambahoaka ihany koa
mpanetana mafana fo eto amin'izao fandarana zao dia député Nambatondrazaka Fidèle Razara-Piera efa tazako eto anilako eto ka dia manamafy ny fisaorana ireo mponina teny Boriboritany fahadimy ary manamafy ihany koa nizay hoe tsy fanekena 100 isan-jato izany tolo-dalàna napetraky natolotry ny mitondra ny anarany solombavambahoaka Brunel izany ka dia izay no ametrahana ny mandra-piresaka mandra-piona amintsika mpanaraka zao fandarana izao samy tsara dolo tsika jiaby anao ny fitenenana namana Fidèle Razara-Piera. Ya makasitraka honorable fetra izay nanohy ny fanazavana zay fanentin'ireo namantsika teo aloha ny Zokibe Indrainjato sy ny namana Eric Bogosy Ambotrimanjaka atao anatin'ny Miara Manonja. Itsika moa dia maro no mifandimby eto zany arakaraky ny ataontsika hoe fandaminana izay hitondrana ny fanazava-kevitra. Miarahaba antsika rehetra manaraka ny Miara Manonja amin'izao atoandro izao toy ny fanao mahazatra moa zany dia mirary soa antsika rehetra mba ahita ny sosiny tsara azo ihany koa ny fahasalamana eny fa na dia ireo ao anatin'ny tsy fahasalamana vokatry ny Covid aza dia mirary soa antsika rehetra zay marisarisa ara-pahasalamana mba azo ny fasitrana tanteraka ary hotahitompontsika amin'izany ady amin'izany valanaretina izany. Makahery ny fianakaviany ireo zay manamanjotsika ka namoiavana vokatry zany valanaretina izany satria dia mandripaka tokoa ty valanaretina ity nefa ny taremarika moa zany dia fahitana azy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy rehefa miresaka amin'ny fianakaviany ireo manamanjo ianao. Ny tena itenenana hoe tsy mifanaraka amin'ny zava-misy dia ny ray voalohany aloha dia ity. Terena roy fariva mihitsy ny fandevenana rehefa misy fahafatesana amin'izao fotoana izao. Naiza naiza io na atao hoe matin'ny Covid io na tsy matin'ny Covid zany fa hoe misy hoe soritra aretina le olona nefa tsy mbola natao test na ohatran'izany dia ati-pamataranandro aza ny sasany no anerenana izay fandevenana izay hoe tsy maintsy miala io razana io amin'izao ora. Dia miteny le fianakaviana io nge tsy matin'ny Covid dia tsy te halala ny BMS. Misy koa nefa zany ny saho mandeha ao anatin'izy hoe lasa atao fitadiavam-bola le fahafahana mitazona n'le razana amina fehim-potoana lavalava omeny le tompona andraikitra ara-pahasalamana ireo zany. Vokatry izay ataontsika hoe atao ray fariva daholo ny zavatra rehetrarehetra manodidina le fahafatesana. Rehefa jerenao izay fanaovana ny ray fariva zany dia miay ihany ny sainao hoe matin'ny Covid daholo ve zany rehetrarehetra reto noho izany betsaka ange zany n'olona matin'ny Covid dia mijery fahita lavitra ianao ny ampitsin'iny 7, 5, 9, 10. Fa reo olona zay natao ray fariva rehetrarehetra terena ho alevina ao anatin'ny fotoana farak'izay aingan'ireo zany iza no manisany reny. Raha misy marary any an-trano ka milaza hoe sitrana le any an-trano vo isan'ny fanjakana ao anatin'ny tatitra zay hoentiny mihitsy raha ohatra ka nisy 500 ny narary dia 500 koa sitrana. Fa ao anatin'le hoe nisy firy le maty tany an-trano dia apetraka hoe ka tsy araka le fepetra takina ny afahana miteny fa matin'ny Covid io. Kona ninona ny tenenareo ray fariva ary fandevenana azy. Zavatra tena ahitanao taratra zany tsy firindrany ilay fanomezana ny mangarahara ary fa na ininy io fa tsy hoe zavatra tsy na tonga an'izany. Mieritreritra manko ry namana fa ioeraoera indray amin'ny 2 ny volana Jona dia tarafina ao anatin'izay ny taremarika mivoaka ao anatin'ny zao amena ara-pahasalamana zao. Ary zagagitsika raha ikabary izy any amin'ny fiandohany ny volana Jona fa afaka hisokatra sy famezivezitsika. Ny antony efa mitsinjo lavitra ry zareo. Ahoana ny afahana manao eraoera indray amin'ny 2 ny volana Jona etsy mamasina. Hitanao taratra amin'ny fomba fampisehoana zany satria rehefa manao foto-drafitrasa nge ny olona akatona ao anatina toerana anankiray ny chantier anaovana an'izany asa zany asiana fefy mihitsy mba tsy ho tazana ny ao anatiny ao. Fa zao dia sokafana mihitsy zany ho hita amin'ny masina hoe vita le asa ohatr'izao io dia afaka moeraoera ao zany amin'ny 2 ny volana Jona. Eto aloha dia ametraka tsika hoe ho avoaka indray zany zao hoe mahazo mamory olona firy izy zao manomboka amin'ny fanambarana manaraka eo. Azagaga ao fa hiakatra io. Fa rehefa ianao mangataka hoe aloha zay mba andeha hiangona hideran'Andriamanitra tsy misokatra amin'ny fiangonana ka. Fa rehefa izy ny oeraoera tsy mamasina azagaga fa hisokatra io. Ary azo amory olona mihoatra ny 200 ianao
satria manino zay le tiany atongavany eo mila misy olona izy eo mila moeraoera izy eo zany angely mampime amin'ity mpitondra fanjakana ity fa ny tantara ho a dia mbola hitsara ary tsara antsika rehetra io tsy zany no mitsara fa ny tantara ary ny vahoaka ny mandatsakapo e ninona teneninareo ny malagasy dia kristianina fa gejainareo amin'ity zavatra eritreretinareo atao ty amin'izay eritreritrareo fa rehefa misafidinareo dia sokafanareo dia tsy kakitsika rehefa mijery an'ilay taremarika hoe midina izany midina fa mandehana ianao any amina toerana anankiray fa ny olona rehetra ahoana zany eo amin'ny hôpitaly eo zany miakatra be ny taremarika tany Ambatondrazaka dia zay mihitsy ahoana fandehany eo manontany mpitsabo satria zany hoe tompona andraikitra miakatrakatra izy eo betsaka mihitsy ny tratra ao misy honorable namana tonga tany Ambatondrazaka saika andeha ho any Ambatondrazaka tena nyteny mihitsy za tsy hoany indray ozy izy fa eto dia hiverina fa ahoana eny koa izy ny ao hoe tena mirongatra be any amin'le tena any akanja zany mirongatra ty valana retina ty tsy eto Antananarivo ihany katrany avaratra fa za dia miteny aminareo hoe amin'ny mikimakindry manam-pahaizana dia midina io izany mampidina an'io amin'ny eritrerina dia vita indray le oeraoerany dia miakatra io dia ketsaina indray ianao ao anatin'le izy ary ny atanao azy hoe tsy mifanaraka amin'le zavatra avoakany ange le fepetra raisiny dia tsotra jereo ange zao ny resaka fanaovana fanadinana misy centralisena ty Antananarivo zao fanadinam-panjakana andraisana tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena dia ataonao aty Antananarivo dia ahoana zany ny atongavan'ny olona avy any amin'ny faritra nefa ny lalana mihidy amin'ny sarantalana ohatrina satria tsisy taxi brosy tsisy ifamezivezena fa ngany ny olona rehetra anao fanadinana dia olona mahana fiara hitondra azy akaty Antananarivo zao avy any Antoliara izy na avy any Antsiranana izy fa zay le teneniko amintsika hoe io zavatra ataony ike tsy voahevitra hatramin'ny farany akory fa atandra-metraka daholo io dia mikakaiky amin'izay le olona ve ahoana ty fanadinana ty zany tokony efa hitany hoe rehefa zao izy tokony hamparitaka eraka Madagasikara le foibe mpanadinana mba tsy hampivezivezen'le olona akaty Antananarivo satria akatonao le lalana ohatrina ny saran-dalana tongavana aty Antananarivo noho ny le lalana mikato anao fanadina zay mbola tsy fantatra na ho afaka na tsy amin'izao fahasahiranana mahazo ny olona zao fa izao le mitondra mihitsy ny tsy hainareo dia voapirofo zany rehetrarehetra zany ataoko anaty farango sosina zay fa eo tsika mahita izy jojoby satria zany zavatra zany tsy ho ela dia ho ampangainy rotrany ireo fitondram-panjakana ireo satria mihinan-drotra eo hitatsika zany satria zay io le hoe any ny fahinana amin'ny roapolo ny volana jona zagaga fa tsy maintsy ho avy demolition man oeraoera satria tonga ny fetim-pirenena eto dia hiverina amin'ny zavatra nyresahako omaly araka ny teneniko anareo alefatsika le kabarina resaka lalam-pirenena fa 420 no resahako fa ho ampiko ny fanampim-baovao mikasika an'izay lalam-pirenena fa 420 zay satria tetikasa anakirangeza be izy io miaraka amin'ny RN12 dia misy tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fahatelo ny volana May sao dia nareo mietreritra fa zay tsy mamaky tompoko ary mampitovy ny zavatra misy eny akanja ka zao nisatarantsika le firasana lerany 44 dia niteny taminareo misy vidéo zay ho alefatsika eto kabary ny tamy zany fotoana zany fa 420 safa 12 ny volana oktobra ny kabary iny anty kabary ty raha tsy diso tamin'ny 20 sy 7 sy 2 arivo dia zao zavatra nyteneniny tamin'izay fotoana zay hoe avy aty Moramangitsika ozy no anomboka ny lalam-pirenena fa 420 inona tiako tenenina io président république io rehefa midina an-kanja dia tsy fatany akory le toerana alehany nampalaza ny amiral Didier Ratsiraka tamin'izy nitondra raha ohatra ka andeha ho any Kazomry ohatra zany teneniko zany na ho any Mandoto ny président Ratsiraka dia mialohan'ny andehanany any ianarany daholo aloha ina daholo le zavatra misy zavatra mifandraika amin'le zavatra tongavany any sy ny mombamomba n'ilay faritra
dia rehefa tonga ao amin'izay ny amiral diderasika toy ianao tena olona fampetraka herintaona sy tapany na roa taona tatia kazomrina tatia mandoto mihitsy ty président ty ay daholo ny pitsipitsiny misy an'izao ny anaran'olona ary somary tononony kely napiaiky ana tamin'ny amiral didiratsiraka ndray mandeha ny kabary izy tamin'ny fiverenany tamin'ny mandahany farany iny nisy baolina basket nataony tanatina serso fa izy zany tonga dia hitanao hoe fika gasy be tena rangasy nigejainy zareo le filet misy an'le arato iny moa zany eo amin'le sersona basket dia nalatsaka ao le baolina dia tsy milatsaka aty amin'ny tany zany le baolina fa gejain'le filet napetraka ao mihitsy zany le baolina mba ho kabariny ny amiral dideratsiraka satria zany nalaza tamin'izay fotoana zay dia hoe jamba ny amiral dideratsiraka jamba président tsy mahita io izy amin'ny fanaony iny ry zao izy misy baolina basket ry anaty serso ry todika tokoa n'olona io misy baolina basket eo anaty serso tsisy natakatra zay zany le olona ina moa zany ny siny io baolina basket eo anaty serso tsy milatsaka io ay izy io kabaringa lehibe hoe hiteny aminao izy fa mahita lavitra izy dia izy ry zao izy ry misy baolina basket ao anatin'io sersona basket zany eny amiral dideratsiraka zany rehefa handeha amina toerana anankiray izy homaniny hatramina détail ohatr' zany le filoha jaina mambahoaka tompoko nakany Moramanga tamin'izao izy efa filoha zao io ho alefako aminareo ny fahaizany an'izany hoe lalam-pirenena faefatra amby efapolo zany hoe miainga avy any Moramanga ozy dia aloha mihitsy aloha izy niteny anazy dia ahitsiko rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana moa ny atao hoe lalam-pirenena faefatra amby efapolo raha miainga avy ao Moramanga dia makaiza fa ny fahaizany azy dia ty ho alefako aminareo ty eno tsara fa manonona anara-tanàna izy eno tsara hoa fa manonona anara-tanàna izy la andalovany zany RN 44 zany hoe miainga avy eto Moramanga ozy ny RN 44 dia donc mba inotsika fahaizan'le président zany atao hoe lalam-pirenena faefatra amby efapolo tsy voahery taona ny tenenana anazy anio fa tamin'ny teteza mity izy efa niteny anazy anio foana fa izy asa saina mbola tsy tantarasy géographie zany asaiko fatana lalam-pirenena farak'izay manana ny lazany zany RN 44 zany fa io tompoko dia tsy hain'le président hoe avaiza amin'ny makaiza avaiza amin'ny makaiza donc enotsika avaiza tsara monsieur le président le RN 44 miainga avy ao Moramanga dia makaiza donc arahana lefa jesia atsia Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitona akany Amavoay ary tonga hatrany Avodiala atsia Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitona akany Amavoay ary tonga hatrany Avodiala atsia Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitona akany Amavoay ary tonga hatrany Avodiala atsia Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitona akany Amavoay ary tonga hatrany Avodiala enonareo tsara zay magaga amiraly aleo aloha ibe atia Moramanga ozy ny anomboatsika ny RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitoy makany Marovoay ary makany Avodiala ozy aho mbola tsy natetao bila tamin'ny RN 44 marina le ngiaty marina zany marina fa mahafatany covid fa nko covid koa enjana satria zao ny atao hoe Marovoay dia io le PK20 iangany le fanamboarana ny fazy voalohany amin'ny RN 44 zay ataony atongavany mikabary io zany hoe zany miala avy ao Moramanga ozy ny RN 44 Moramanga makeo Marovoay ne 20 km efa nataony japonais i Marovoay zany ny point de départ n'le asa ataony izy mikabary eo amora ranogara eno tsara eo amora ranogara izy no mikabary io kabary nalefako aminareo io zany satria teo le vaty fezoro natsangany dia teo izy ny kabary 10 kilometatra miala avy ao Marovoay amora ranogara raha ohatra zany izy iteny hoe miainga avy aty Moramanga ozy izy le RN 44 dia ny andalovany voalohany zany Marovoay le tenen'ny farany teo Marovoay zany ny andalovany voalohany
dia miala avy eo Marovoay izy a mandalo amin'ny Moraranogara, mandalo any Ambodray, mandalo any Amboasary, iny no mitoy tonga any Andaingo dia Vodiala. Zay vao any Ambatondrazaka le eritreretiny hoe farany ny RN 44 fa ny fifaranany 44 mbola makany Miara Mandroso, mankany Ambatotsoratra Miara Mandroso, any Avomena mbola tonga ny Votray vao tena farany eo ny tapitra ny RN 44. Fa raha le ampahany ataony zany ataontsika tonga Ambatondrazaka, Ambatondrazaka zany tokony tenen'ny farany fa ny anazy miala avy eo Moramanga makany Ambatondrazaka any farany zany miverina makany Marovoay ozy izy mitoy makany Marovoay ozy o président lasa miverina ny le tobile lasa gaga be zany le raha ohatra mandeha hélicoptère zany ianao miteny le pilote monsieur pilote andaotsika anao ny RN 44 miala avy eto Moramanga tsika hop makany tsika président makany Ambatondrazaka aloha fa zay ny RN 44 le hélico any Ambatondrazaka avy tsika mitoy makany Marovoay Ambatondrazaka tonga dia makany Marovoay amin'izay tsika salahy zao jerena ka le lalina nandehanana teo avy arina ny verena latra ohatra ny tsy haikaiko iny mahagaga efa manao solomaso anao mbola tsy hitanao le raha misoratra dia zao dia président le lalana oke ozy eo anambarany apetraka eo ambany eo amin'izay ampiko vakiny avy eo amin'izay andraha tsara averitsika ho ana rehetra le izy avy eo averina jesy no hen'ny olona tsara hoe zay le raha notineniny dia averiko tsara le raha notineny teo zany RN 44 zany miala avy eo Moramanga dia ny andalovanao voalohany Marovoay nyen'le président mamboaka miala avy eo Moramanga tonga dia mitsatreka ny Ambatondrazaka any amin'le farany mihitsy nanakory zany efa iediny fahaizany ananjy famantaranandro raha voninahitra izy rehefa tsy voanity ka iny tefa tsofina anazy faladina azy tany tsy fombany zay le grave aminazy ka etitsika zany dia matena mba miteny monsieur le président ty zany mba karazana etomody indray ty aminao hoe tadidia tsara fa averiko aminao say dia disoinao ndray manaraka fa mbola misy raha hotinenina reo mbola hoetikoetinay andrasiny mbola tsy vita aza miala mihitsy aloha nareo mbara atsy daholo ery babay avy anako tany avita marina iny eo zany PK0 dia makany Ambatondrazaka pe tonga dia any amin'ny 158 diso hoe diny président fa mivierina aloha tsika miala avy eo amin'ny PK0 anao dia eo amin'ny PK20 vita tara io namboarin'ny japonais
zay mbola iverenanareo amboarina ndray moa zany ozinareo tamin'le atrikasana ataontsika farany teo zay tianareo mihitsy ty eo am-piakavany zany tsika zay ny atao hoe Marovoay président 20 kilometatra miala amin'ny Moramanga ny atao hoe Marovoay miala avy eo Marovoay tsika PK30 zany hoe 30 kilometatra miala avy eo Moramanga hitan'ny Kabarina oa Moraranogara ny anarany ianao kabary io teo Moraranogara 10 kilometatra miala avy eo amin'ny PK20 io zay mbola tsy vita am'izao tsika miteny zao mbola manao ouvrage nareo ao mbola kikisana ny lalatany zay nareo manao terrassement zay zany le 10 kilometatra io nefa tokony efa ndraisina tamin'ny 10 volana avril tamin'ity taona ty io asa io zay mbola resantsika rehefa avy eo 10 kilometatra io tany Kabarina io miala avy eo am'izay tsika mitsatreka ry am'le PK60 atao hoe Ambosary président Ambosary io zany ny fifaranan'ilay phase voalohany nataonareo 40 kilometatra zay ny ampahany voalohany amboarinareo amin'ny RN 44 iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena famatsiana volana zay io ny tokony nataonareo tao anatiny 12 volana nanomboka amin'ny volana oktobra 2024 mifarana amin'ny volana avril 2024 tsy vita edy izy président mbola nampina 12 volana stapany izy amintsika miteny zao gaga manko za aminao le miteny hoe andeha fanganam-pandefa araka zay zokony mihitsy tsika 40 kilometatra ary 20 volana mahery ny anaovanareo anazy ahoana ny eritreretina ny raha hafa am'izany misy raha vakiko rehefa avy eo tetikasanareo ndraiky hoe fa nivorina tamin'ny filakevitry ministra Maldy zay hoe ho avy indray ny dedakisme rehefa avy eo zay tineniko fa zao miala avy eo Ambosary ray zany tsika raha le oeraoeranareo ihany io dia miditra amin'le deuxième phase tsika dia io mbola lalatany io am'izao tsika miteny zao mbola tsy misy resaka hoe fandrarana vaty kely soatran'izany mihitsy io mbola voatery terrassement majinjinga zay mandeha ao indray zany tamin'ny tetezamitanao nisy ampahany tamin'ino amboarinao iny le tineniko hoe 12 kilometatra le ntineninao tamin'ny tetezamita hoe ajanona daholo ny famatsimbola ka risy fa alefa ty amin'ny RN 44 anao koa aloha raha bala ho asy enjana fa aiza indray ma zany zay najanona teo fa 12 kilometatra izy mavita dia efa hoe iony ny olona ny hoe mandatsaka foana fa sady mijery koa izy aiza ma izy ty 15 kilometatra izy ty ozy dia zao raha miala avy eo Ambosary zany ianao monsieur le président am'le lalan'ny Moramanga Ambatondrazaka zany le RN 44 Moramanga Marovoay Moraranogara Kabarinao tonga eo Ambosary dia mbola mandalo anandaingo anao aloha andilana toby sapanana fa tsy any tanàna sairena dia hoe ampidirana andilana toby ny alalalana reno zay fa sapanana andilana toby fotsiny dia tonga eo Vodiala monsieur le président dia mbola tsy tapitra eo le tetikasanareo zay edy le nadisany nenao nenao la zay anao fa avy any Moramanga makany Ambatondrazaka miverina Marovoay dia tapitra eo Vodiala mbola mandeha indray anao avy eo mbola 20 kilometra indray koa miala avy eo koa 24 kilometra zay anao vao tonga any Ambatondrazaka dia Ambatondrazaka dia mifaran'le tetikasanareo président averiko tsara aminao zany Moramanga Marovoay Ambosary Andaingo Vodiala zay vao Ambatondrazaka fa atao menotsika indray le nitinenina teo eo jesia alefa Atia Moramanga no anomboantsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitony akany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala. Atia Moramanga no anomboantsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitony akany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala. Atia Moramanga no anomboantsika ny lalam-pirenena RN 44 zay makany Ambatondrazaka mitony akany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala. Zay le fahaizan'le président ny RN 44 enjana raha mba lalam-pirenena tsy dia malaza any amin'ny sisitsisiny any izy eo hoe raha any midongy ohatr'izany any mety mba hoy mba sarotra aminazy ny afantatra an'izany fa na hoe any aiza re zany any Tsivory any mety ho sarotra aminazy ny afantatra an'izany na any Tsiombe any fa RN 44 président dia tsy hainao mibisibany enjana izay ny ahitana hoe atraiza ny fifehezanao an'le Madagasikara
iny efa zao raha ohatra ka hoe inona ny kiraro lamody farany am'izao oe ny tendance hainy aza tsy mila mijery Google ianao tonga dia milanao le ohatr' zao letra ny Michael Jackson iny zao izy andry mainty sy fotsy fa zao n'izy tsy vitan'izay ihany fa tamin'io andro ny kabariny io dia niteny ny président ny république andriamatoa andro ny Irina Rajoelina fa 12 volana ozy ny aretan'ity asa ty dia ivery reto ndray tsika ozy hifaly sy hioby fa vita zany le lalam-pirenena fa 420 oziny hoy fa tsy hoy za oziny dia ozy izy hoe o président miazakazaka re zany 12 volana zany président ary lesinoa koa ma tsy raha tambon-draha fa oy raha misy ny midororo de reo raha koa reo tena grave le fiasa lesinoa mampienitra mihitsy le ny lesinoa tam'izany de fa niteny atsotratra io président aha tsika ozy enjana fa tena tsy miandry ny marina so misy somatsimbola avy zay manko tsy nitsafidiko zay tapaka zay ampahan'izay kabary zay fa ao anatin'le kabary zay fa tsy nalaiko fa le tena ilaitsika ny nalaiko marina ozy izy fa misy mpiaramombonantoka ny volatsika tena mevany misy le mpiaramombonantoka fa le izy zany asokady fa tsika ozy tsy miandry an'izany fa ny volatsika ny tonga de ampiasaitsika RPI zany io ataon'io tonga de atomboka tsika ny asa so tsy miandry an'izany tsika barabarainy le banque raisam-pirenena zay mafy ty président ity zany e président tena tiako mihitsy anao manafokafoka an'ireo PTF reo izy ty tena président to tanana mihitsy ty io masahany reto vazaha reto fa anao aminazy io fa hitako kendakenda alay gn'andro za de mampirisika anao mihitsy ataovy fanaovanao anazy mihitsy reo PTF reo fa rahantsika mahita ihany ny vokany rehefa avy eo fa zany kabariny zany efa isan'ny anankiray fa mbola alefatsika ny fotoana mampety anazy dia zao n'izy 12 volana oktobra 7 avril 1 zany tapitra le 12 volana dia miverina eo amony ranogara zany ny filohajaina mambahoaka mifaly sy mioby miaraka amin'le vahoaka dia nalefako anareo tamin'ny maly hoe ny lokony zalao le plaky inona zavatra nisy eo amin'ny volana mars amin'ny 2022 ndray le ony efa hitanareo io amin'ny sary io volana mars 2022 ndray ozy izy le volana avril 2021 zany nivadika volana mars 2022 tsy reka tsaika le président tsy reka dona tsy nasindresaka zay ka io na emotra fa makatsy makary fa nakatsy zao fa tonga de nikisaka rahatsika le kabariny zany izy ny tena le 12 volana tsika de mifaly sy mioby ndray eto amin'ty toerana ty tsy zany teny an'izany fa ny filohajaina mambahoaka ary tsy nitereko izy ny teny an'izany fa sitrapony sy ny oeraoerany de 12 volana andresany zay no misorana tamin'ny plaky tamin'izay fotoana zay de mba hanamarina antsika zay sady lazana reo fa za manko hoe mandaingy reo hoe manaratsy foana reo hoe asaitsika le fa Jesy ndray le kabary le ampahany faharoa eo ndray Jesy alevasy le kabarin'ny président mambahoaka alefa maro no nampananteny maro no laza taminareo fa anao any olona RN 44 io marina sady tsy marina tongotsika ity androany mijoro eto aminareo sady vavyolombelona androany tsika manomboka azy fa afaka 12 volana eritaona sy tapany tonga eto ndray tsika mifety sy miravo ho vita somatsara io RN 44 eto place de vavy 12 volana dia ho vita ny RN 44 manomboka eto Moramanga parapatonga ny Ambatondrazaka avy eo amin'ny taona ho avy io dia mitohy ihany ny miala eo Marivoy mandrapatonga any Vodiala maro no nampananteny maro no laza taminareo fa anao any olona RN 44 io marina sady tsy marina tonga
manombotsika ity androany mijoro eto aminareo sady vavyolombelona androany tsika manomboka azy fa afaka 12 volana eritaona sy tapany tonga eto indray tsika mifety sy miravo ho vita somatsara io RN 44 eto place de vavy 12 volana dia ho vita ny RN 44 manomboka eto Moramanga parapatonga ny Ambatondrazaka avy eo amin'ny taona ho avy io dia mitohy ihany ny miala eo maro dia zao mbola veritsika ny avy eo fa tsy haiko na nanamarika nareo fa nanamafy tsara le tsy fahaizany an'le lalana tary amin'le kabary voalohany alefako iny ny raha nytineniny amin'ny famaranana an'le kabary teo miala veto maro Moramanga izy makany Ambatondrazaka miainga veto maro voay mifarana eo Amboasary dia nidingana faharoa avy eo Amboasary makany Vodiala eny anazy maro voay makany Vodiala ihany toyiny azy nefa le maro voay efa io atao io président atambo maty ny aloha izy ny sianaka voanao mihitsy le olona tamin'iny dia mitehaka foana koa le olona amin'le raha distinenao efa RN 44 maka 12 volana dia vita izy ny 12 volana dia vita amin'izao tsika miteny zao zany tokony efa avy noeraoera 12 andro namena 12 volana latsaka 12 andro ny sinoa hamita n'lay 70 kilometatra ampahany voalohany lazainao fa vitainao anatin'ny 12 volana 12 volana miampy raiky 12 volana efa 30 volana zany dia tokony mikabary anao zany tamin'izany 30 volana dia vita ty fambarambara ampin'le oeraoera koa dia efa 12 volana vita io ifaly sy totorepika tsika fa viarmino ay zao le ifaly sy ny totorepika tsisy tsy nifaly sy ny totorepika satria manino tsy vita le dia namoaka rapport any banky iraisam-pirenena namoaka tatitra izy tsy tatitra nataoko zay fa nataony banky iraisam-pirenena dia ozy ny banky iraisam-pirenena hoe amin'ny amin'ny 5 sy 4 arivo tsy zao fa ny banky iraisam-pirenena vakiko aminareo fotsiny le izy le tatitra zay nataony tamin'ny 7 volana me afaka tadiavinareo koa zay hoe tatitra nataony banky iraisam-pirenena mikasika ny RN 44 7 volana me dia nanambara mazava izy tamin'ny 7 volana me nanaovany an'izay tatitra zay hoe ny RN 44 ozy dia ho vita vita ny 7 isanjato lay dingana voalohany fa 3 volana me tsika androany fa 17 volana me raha tsy diso fa 17 volana me tsika androany fa 3 volana me ty tatitra ty avril tokony hanao an'le mifaly sy ny totorepika ny filohajaina mambahoaka ny verina tany amin'ny ranogara namoaka tatitra ny banky iraisam-pirenena fa 3 volana me hoe ny lalam-pirenena fa 470 ampahany voalohany dia vita 7 isanjato fa 3 volana me ny banky iraisam-pirenena namoaka zay zany 7 isanjato zany dia azavaiko aminao ny atao 7 isanjato teneny ny banky iraisam-pirenena io le ampahany voalohan'ny RN 44 dia miala eo amin'ny PK 20 hatreo amin'ny PK 60 zany hoe 7 kilometatra ny 7 isanjato ny 7 kilometatra zany dia tsotra kely ny anaovana ankady zarainao 4 ny
za alainao ny ampafolo ny 7 kilometatra. Ok, 7 isan-jato lo izy a, ny 10 isan-jato ny 40 kilometra firy 4 kilometra manaiky nareo a. Raha 40% zany a, raha 40 kilometra zany ny 100%, dia 10% ny 40 kilometra ny alaitsika, 4 kilometra zay, 4 kilometra. Le tenen'ny banky raisam-pirenena 40% izy vita, ny 10% 4 kilometra, dia ampitombotsika io zany 10% ampitombona firy dia lasa 40%, ampitombona 4, 4 fois 10 40. Ny 4 kilometra dia 10% n'ilay 40 kilometra, na ampitombona 4 zany le 10 dia manome 40%, dia ampitombona 4 zany le 4 dia manome le 40% amin'ny lavany amin'ny kilometra, zany hoe 90 kilometra 4 fois 4 16. Sotra kely manao le kajy. Ny kajyn'ny banky raisam-pirenena zany dia hoe 16 kilometra ny vita ao amin'ny aran'ny 44 tamin'ny tatitra navoaka ny fahatelo ny volana May. Tsy zany nanao an'izay fa ny banky raisam-pirenena. Ho anareo detaka mpanohana an'izao fitondrana zao, andana ary tenen'ny banky raisam-pirenena hoe diso nareo efa vita ny aran'ny 44 hoe. Nareo maka rehefa manao publicité makamaka sary kely lalana kely eo amin'ny 100 metatra 100 metatra vita ny aran'ny 44 e. RRD io. Dia mifandokandoka aizy delona kely amin'izany. Fa banky raisam-pirenena tsy delona kely. Fa tatitra navoaka ny fahatelo ny volana May tao aoriana amin'ny publication izay nataonareo. Mbola miteny izy 40% ny vita ao amin'ny aran'ny 44. Dia ino le nazavaiko anareo maly hoe io 40% tenen'ny banky raisam-pirenena io ny tena voarakotra tara maharabe vita tara anazy 7 kilometra. Fa ny ambon'izay 7 kilometra zay zany eo amin'ny 9 kilometra makany Ambohidray dia mbola misy marokoroko, bombovanjo, mbola tsy vita ny sisiny rehetrarehetra, mbola vao manamboatra zareo ary mbola tsy voararaka le tara farany eo ambony izay ampahan'izay lalana zay. Andalam-pahavitana zany io 40% tenen'ny banky raisam-pirenena mbola tsy vita avy io. Masiko zao nahita ozy Michel Patrick zay fa tsy hononona vany zalahy. Raha famaka an'izany nareo dia mitona any. Dia ameo anary fa mihoatra le 40% araka ny tenen'ny banky raisam-pirenena ny vita tara voarakotra ara-dalàna maharabe azy ao. Fa io tsy vitan'ny dedaka ary zalahy. Ny politika tsy mifamitapitaka. Vavolombelo ny asa amin'ny banky, ny asa vita ny fampitsarana hoy izy eo Berlala Ratsirahona. Tentsika hoe io ary banky raisam-pirenena io tsy azoko baikony, tsy azo mipanohitra baikony. Fa zay ny tatitra navoaka ny fahatelo ny volana May 1.24 16 kilometra zany. Dia zao amin'ny tatitra ihany izy dia niteny hoe ny faharetan'ny famitana ny tetika asa ray manontolo na tsofiny eo ny arainy 12 zay mitetina 108 millions de dollars dia mifarana amin'ny tapany faharoa, zany hoe ny enim-bolana zany, 3 volana faharoa izy ny taona 524. Zay le natonga nanteny raha zao afanganam-pandeha zao tapitra mandahana Andriamatoandro Rajoelina zay vao vita ny arainy 44 le ampahany atreo Ambatondrazaka. Tsy zany no niteny an'izay. Ny banky raisam-pirenena zay mamatsy vola no miteny an'io ary izy no manao ny calendrier amin'ny famoaham-bola. Zany hoe ny tetiandro famoaham-bola efa omeny anao hoe ny 3 volana faharoa izy ny taona 424 hatramin'ny 3 volana faharoa ny taona 524 no amaranana n'ilay famoahana n'le vola ho an'ny tetikasa anaovana ny arainy 44 sy ny arainy 12. Tsy zany mamoaka vola anaovana ny tetikasa fa ny banky raisam-pirenena zay manao any tatitra tamin'ny fahatelo ny volana May io namoaka an'izay ary izy mivakiko aminareo. Ary ny zavatra nagagana tao anatin'le izay mahafinaritra ihany reto banky raisam-pirenena rehefa mamoaka tatitra ohatran'io ka efa misy zavatra ohatran'ny zestiavan'le raikalahy iny fa vakiny Ambatolampy ato. Manala baraka ny président le raha ohatran'ireny. Président rehefa mbara mahita vahoaka dia mikabary dia zaho izy efa nieritreritra mihitsy fa asiko internet aty amin'ny anjery manontolo
any amin'ny université zany io aika izy io vola amin'ny banque mondiale miaina anazy miteny zany aty zay mba enjana koa président zany fa tena entohany mihitsy ny famatsiana ny tambajotra tserasera ny anjery manontolo votovorona ty zany info menanareo mpianatra eny votovorona fa ny banque mondiale amin'io tetikasa amatsiana ny lalam-pirenena fa 750 sy ny RN 12 io dia napiditra tetibola hanaovana ny famatsiana ny tambajotra tserasera-nareo eny votovorona ka raha tonga ny RD midedaka aminareo hoe avy amin'ny président io laingan'olona zany fa avy amin'ny banky iraisam-pirenena io ary meko anareo le tetibola mba tonga an'le izy mba tena irafitra tsara araky ny tokony ho izy satria misy zavatra ohatra ny somary mampome any manko indraindray rehefa midedaka reny olona reny fa tsika indray zany tsy miasa saina amin'izany fa metsika marina fa matsibola avy amin'ny banque mondiale io eny votovorona dia zao ny orange nahazo an'ilay tolotra ny orange fa tsy ny telma orange nahazo an'ilay tolotra ka raha misy fiovahan'izay zany dia disoya hoe lasa telma le connexion anareo fa orange nahazo ny tolotra io ary banky iraisam-pirenena no namatsy anazy ka iny manko zany raha mbarambara ohatra hoe na indresaka kely izy zany ka tsy manazava atsika ty fanoerana le loko mbara volomboasary dia efa efa président mitsy ty avy amin'ny président ty raha ty fa nataony orange fa orange nahazo ny tolotra omeko anareo ny tetibidiny 349 millions raha sy vetivety kely fotsiny fa ho verifieko kely aloha fa misy telo taona ny faharetan'le tetikasa zay zany lizy ato telo taona ny faharetan'ny tetikasa io dia raha ohatra ka jerena zany ny fitsinjarana an'le vola dia mitetina trany amin'ny 9700 euro isam-bolana vola zany ataovy kely ny kajy vetivety eo ary zalahy amin'ny euro amin'izao tsika miteny zao miditra kely eo amin'ny inona ty miditra kely eo amin'ny google nareo mijery ny tahan'ny euro androany dia ampitombotsika 9700 euro dia manome ohatrininy izy amin'izay zay ny zavatra anankiray hoe ohatrininy isam-bolana eo zany ariary 4600 euro anankiray zao dia ataovy ny compte ampitombo 9700 euro zay 4600 zay Ka 44 millions ariary isam-bolana zay zany ny saran'le izy rehefa ohatra ka omena anareo satria 329 raha tsara aloha io 9700 io 9702 ampitombotsika enina amby telopolo volana ataovy kely ny kajiny 9702 ampitombotsika enina amby telopolo volana
ahitantsika zavatra maromaro ao fa tao anatin'ny tatry ihany tsika dia mahita fa misy an'le lalàna momba n'le VBG moa zany hoe ho an'ny marefo sy ny ory sy ny marefo ny herisetra atao amin'ny ory sy ny marefo dia isan'izany zany resaka vehivavy dia tafiditra ao anatin'ny teti-bola ny tetikasa ny RN 44 sy ny RN 12 io ihany rehefa mandeha amin'ny RN 44 nareo dia misy taloha tamin'ny fanamboaran-dalana taloha dia misy ilay ataon'zareo hoe flagman zany hoe mitana saina li zany maitso sy mena zay maha flagman anazy avy amin'ny saina dia rehefa tsy mandeha anao dia tsangany le saina menamena dia rehefa mandeha anao dia tsangany le saina maitsomaitso amin'le manamboatra lalana zany dia misy asa atao dia sakanany anao tsy mandeha aloha fa misy zavatra atao ao fa zao le izy novany zareo tsy nataony saina maitso sy mena ntsony nanaovany sinoana azy fa nataony plaque boribory ohatra ny raketana ping-pong reny dia ny ato ambadika nataony hoe stop menamena dia ny ao ambadika nataony hoe go maitsomaitso dia rehefa sainy mandeha anao dia todiny any aminao le go rehefa sainy mijanona anao dia todiny any aminao le stop fa ny olona manao an'ireo dia jereo fa vehivavy daholo ireo nalaina manao an'ireo zavatra ireo zany isaky ny tsy haiko sa 4 kilometra dia mahita an'izay ianao rehefa misy asa tao dia eo ireo vehivavy ireo pitikiny amin'izany tsin tsin maitso mena zay foana zany hoe go stop reny zany le izy fa io fisin'ireo miralenta ao anatin'le miasa ao amin'le lalana ireo zany dia misy famatsim-bola io namena ONG anankiroa eto Madagasikara ONG zany nomena an'le famatsim-bola mikarakara an'io resaka VBG ao anatin'le tetikasa fanamboaran-dalana fa ny volanjareo koa aloha miaiky ianao 835 millions avery tsara 835 millions d'ariary ny mametraka an'izay zany re ONG reo nomena 835 millions d'ariary izy mivoaka any varavarankely any zany vola zany rehefa dinina inona marika zany hoe tena raha tena hoe sarotra amin'ity raha ty nanomezana an'le ONG 835 millions d'ariary volane zany miliara maromaro mihitsy zany raha vadika FMG 835 millions d'ariary dia ohatrany kely ny fiainonao anazy 835 millions